miorena tsara aza miova. Sabotsy fa 4 ny volana jolay 2024. Fotoana manokana eo amin'ny fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Fa indrindra ao amin'ny fikambanan'ny Masera MAMRE io satria fotoana izay arahantsika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa fotoana ihany koa anokanana ho Masera MAMRE FJKM Andramatoisan'ny RAFARAMALALA Christine, RAZAZAROHAVANA Pierrette, Ramilsoadina Raymond Eliza, Randrianjanahary Mina Filohan'ny. Isaorantsika ny Tompo ry havako ny fitahin'ny fiangonana azahoantsika miompifaliana ary miara-mankalazana Andriamanitra noho izany fameza-pahasoavana lehibe izay omeny ny fiangonana izany. Dia sika ry havana iomana ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fiaraha mivavaka izao. Omaniny Salamo 10:7. Salamo 10:7, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Aorinan'izay kosa dia ny firana fanampiny 9:7 eo rahantsika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ry havako malalo amin'ny Tompo, mampitomboana amin'ny aromandrakarivany ny fahasoavany mba-piadanana avy amin'Andriamanitra raitsika Jesosy Kristy ilay mpanavitra atsika. Mitsangana ry havako, andesika idera ny Tompo sy mpamonjy atsika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe: ananatra anao ao Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay tory, ankalazanao isan'andro aho sy ideranao mandrakizay tory. Lehibe Jehovah ka tokony hotaraina indrindra, ary tsy takatra amin'ny saina ny fahalehibeazany. Ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandeha sy anambara ny asanao. Ary ny olona masina misaotra anao. Amen. Mpihira
Vavaka isika. Ry Andriamanitra RAy zanaka ry fanahy masina. Andriamanitra tena tianay tokoa ianao, ka mitantana ny fiainanay indrindra fa ny fiainan'ny fiangonanao. Misaotra anao indrindra izay tompony izany fitantananao mahagaga izany, ka hatraranay izao andro izao, fotoana manokana iaranay midera sy manome voninahitra anao, fa fotoana indrindra ihany koa iaranay miasa aminao ry Tompo Andriamanitra io, amin'ny fanokanana ho Masera FJKM, ireto mpanompovavinao efatra amin'ny rahavavy ireto. Misaotra anao indrindra izay tompony ny amin'izany fanomezam-pahasoavana lehibe omenao ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Eny mihoatra lavitra noho izany ny fitahiana sy ny fahasoavana izay anao tompako teo amin'ny fiainanay, ka ataonay ahoana moa tompony tsy fisaotra anao, fa eo anatrehan'izany fitiavanao izany koa Tompo, dia mianjaanja ny tsy fahataterahanay, mianjaanja ny fahotanay, ka hifonanay sahady eto anatrehanao mamindraha fo aminay Tompo. Ianao Jesosy Tompo ilay mpamela heloka manatrika anay eto, diovy sasao madio izay, fa ho tena ho vava iray sy ho saina iray ny raha ny mankalazanao ry Andriamanitra RAy Jesosy Kristy Tomponay, indrindra fa amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Koa izay rehetra tanterahanay etony dia ho voninahitra ao RAy eo, ary ho fitahiana ho an'ny fiangonanao, indrindra fa eto zanakao izay miara manome voninahitra anao amin'izao anio izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao latokana, ilay maty efa nisolelokana teo ambony hazo fijaliana, ary nitsangana tamin'ny matim-bo famonjenanay, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka sy tiahy. Arahaba ary ilay nasoavana ny Tompo mombanao, izany fiaraban'ny anjely zany ry havako, ny fampiarabantsika rehetra noho ny fitantanan'Andriamanitra, ka nahatrarantsika izao sabotsy faefatra amby roapolo ny volana jolay 2024 izao. Fotoan-dehibe ho amin'ny fiainan'ny fiangonana FJKM manio, satria anokanana ho Masera FJKM azy efatra amby rahavavy manoloana antsika ankehitriny, koa mifampiarabitsika izany fahasoavan-dehibe izany. Fa miaraba manokana sy misaotra an'Andriamanitra sika ry havako, no nandrany mpanompony ireo ray aman-dRenysika izay miara-miasa amin'ny Tompo amin'ny fanatotosany izao fiaraha-mivavaka izao, vao amin'ny foibe FJKM izany. Manasa anareo ry havako, ianareo ray aman-dreny eo amin'ny FJKM rehetra izay manatrika eto, mba mangataka anareo hitsangana amin'ny toerana misy ianareo, izay tarihan'ny ray aman-dreny Filohan'ny FJKM Irako ANDRIAMAHAZOSOA amin'ny mpitandrina mivady, ao ihany koa ny tonian'ny departementan'ny fiangonana ny mpitandrina rakotony RAy Jaune. Manasa anareo mba hitsangana ry havako amin'ny toerana misy ianareo, ianareo mpiandraikitra foibe rehetra izay manatrika eto, ianareo mpanatanteraka ihany koa ao amin'ny sampana, ny sampanasa, ny fikambanana samihafa atao anatin'ny sahan'ny FJKM. Manasa anareo ry havako mba hitsangana avokoa eny amin'ny toerana misy ianareo. Dia tena fifaliana tokoa anay, na ny fikambanan'ny Masera MAMRE, na ny FJKM Ambavahadimitafo, ny miara mivavaka aminareo, ny fahatongavanareo eto aminay ankehitriny. Ny Tompo izay efa niantso ny fidy anareo ny mbola hampahery anareo mandrakariva, satria iaraha mahalala, fa tena ao anatin'ny asa lehibe tokoa isika, indrindra fa ianareo ao amin'ny foibe FJKM izany, dia miraso amin'ny adidy sy andraikitra saninareo, ary mankasitraka indrindra amin'ny fahatongavanareo amin'ny alalan'izao fanokanana masina izao. Misaotra indrindra ray aman-dreny isany. Ao ihany koa ry havako isika izay atao hoe tompo tanàna, dia ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana izany, satria Ambavahadimitafo dia ray amin'ireo fiangonana atao anatin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Isika rehetra ry havana dia solotenan'ny fiangonana atao anatin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana, manasa antsika mba hitsangana amin'ny toerana misy antsika, izay tarihan'ny solotenan'ny biraon'ny synodam-paritany dia ny filompanampi-mpitandrina izany,
Ny mpitandrina raha fanoneratsoa valosoa lehilahy mpitandrina mivady manasantsika rehetra zay atao anatin'ny synodam-paharatany Antananarivo Atsinanana riavana manasantsika mba hitsangana. Dia mifampiarahapitsika moa riavana satria zava-dehibe tokoa ho an'ny synodam-paharatany Antananarivo Atsinanana ny mandray izao fanokanana Masera izao. Dia mifampiarahapitsika raha soatsika rehetra mandrakariva fa maro ny didy sandraikitra petraka ny tompo amintsika synodam-paharatany ka dia tena fifaliana ao anay ny mandray ianareo miara-mivavaka amin'izao anio izao. Makasitraka ray aman-dreny isany mipetraka ihany koa sika. Anisan'ny manatrika eto ihany koa ry havako ary ifampiarabana manokana amin'ny fotoana sahala amin'izao ny solotenan'ireo fiangonana rahavavy zany, na avy amin'ny fiangonana ekara, na avy amin'ny fiangonana anglikanina, na avy amin'ny fiangonana luteranina izany, na religiozy na laika manasa anareo mba hitsangana tompo fa tena fifaliana ao anay ny miara-mivavaka aminareo amin'izao anio izao. Makasitraka indrindra amin'ny fanaovanareo zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka sy ny fanotronana amin'izao fanokanana izao. Tsaroana tokoa fa isika rehetra na dia maro aza dia teny iray tokoa ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia makasitraka tompoko makatelina raha soa anareo koa amin'ny zara fanompoana sy ny fidianan'ny tompo anareo. Tsodranon'ny tompoko. Ao anatin'ny fotoana tahaka an'izao koa moa ry havana dia misy ihany koa ny fanotronan'ireo avy amin'ny fitandremana ny avian'izy efatra amin'ny rahavavy, ao ihany koa ny fianakavian'izy ireo na manasy tapaka manasa anareo mba hitsangana ihany koa tompoko. Dia tena fifaliana na ho an'ny fiangonana na ho an'ny Masera MAMRE na ho an'izy efatra amin'ny rahavavy mifahatokavanareo miara-mivavaka tahaka an'izao. Dia mirahasoa anareo hatrany fifaliana lehibe eo anay ny miara-mivavaka aminareo toy izao tompoko. Dia makasitraka indrindra tompoko. Atao aparafilazana ry havana kanefa tsy ny kely indrindra. Isika eto Ambavahadimitafo dekona sy ny loholona indrindra fa isika Masera MAMRE satria tsika moa dia teny RAy ihany trano tsy misy avaratra eto indrindra ianareo efatra amin'ny rahavavy. Mampanasa tsika rehetra tompoko mba hitsangana na isika amin'ny fianakavian'ny Masera MAMRE isika eto Ambavahadimitafo. Dia mifampiarahapitsika ry havako satria fotoana manokana ny tahaka an'izao. Efa ela nitorantsika ambavaka an'ity fotoana ity na nisy ara ny fiamorana ny antony maro samihafa saorana ny tompo fa ho tanteraka izy amin'izao anio izao. Dia mifampiarahapitsika fampiraro sy mandrakariva satria tsika samy tsika ihany reto samy ho tahin'ny tompo ry havako afaka mipetraka sika rehetra. Ny manahirana amin'ny fampiaraba sy ny fitanisana tahaka an'izao moa nandray misy adino zay tsy voalaza ry havako tamin'izay nitononitsy rehetrarehetra zay mampanasa anao mba hitsangana. Rento baina tompoko fa dia fifaliana lehibe tokoa anay ny miara-mivavaka aminareo amin'ity anio ity. Ny tompo mandrakarivany lay miantso tsika iara-amin'ny voninahitra azy mbola omba sy ampahery anareo mandrakariva. Tsodranon'ny tompoko afaka mipetraka ianareo. Eny ary havako iroso avy hatrany isika amin'ny fampitana ireo vaovao samihafa zay tokony ho fantaritsika zay oentin'ny tonian'ny departementan'ny fiangonana zany. Dia manasa anao ray aman-dreny mba handroso anambaran'izany. Dia ao ampitomboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavan'ny tompo Jesosy hombako manana ny fiarahabana rehetra nataon'ny mpitandrina teto antoerana ary ao amintsika hatrany ry havana ny fahasoavan'ny tompo. Toy izao no vaovaontsika ao anatin'ny sahan'ny FJKM. Dia tonga dia ny lafitra me manatona antsika ny manomboka larbi 1 aogositra ka hatramin'ny larbi 20 aogositra 2024 ny fanatanterahana soda lehibe fahasembe-folo asambava. Ka dia samy hatsiaro an'izany tsika mitondra mambavaka ary ho fampiaran'izany hoe fitondrana mambavaka izany dia misy bokim-bavaka andao hiara-mivavaka amin'ny sinoda lehibe fahasembe-folo eny ampelantanan'ny izay miaraka amintsika eo. Vidiny dia 10 ariary. Milony sinoda, mandritra ny sinoda ary aoriana ny sinoda lehibe dia misy vavaka afaka ataontsika samyrery, afaka miaraka amin'ny fianakaviana, afaka atao maray vaovao ary afaka fiainan'ny fiangonana mihitsy na isan-tokantrano zany. Fa dia atenaina fa hanana an'izany ianao raha monjy fodiana rehefa vita izao fampovavahana izao 10 ariary ny anankiray misy takila 20 latsaka eo. Ka na dia vita azy ny sinoda mbola azana antsika fiainam-bavaka zany fotoana rehetra izany.
Ny faharoa ry havana dia ny ray Aogositra, alahady ray Aogositra indray, dia fampivavahana ho fisaoran'Andriamanitra noho ny fataterahany taom-piasana 924 ka hatramin'ny 124. Tanterahana izy io ao amin'ny FJKM Andrianarivo. Fisaoran'Andriamanitra amin'ny fataterahany taom-piasana ary ny faharoa kosa dia fitondrantsika mambavaka ny sinôda lehibe izay ho tanterahana ny sambava. Alahady ray Aogositra 124 ao amin'ny FJKM Andrianarivo amin'ny 3 ora tolakandro. Amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny FJKM Andrianarivo amin'ny alahady ray Aogositra. Ary ny rapitso kosa alahady 5 jolay dia fampivavahana fandrahana ireo mpianatra handrina na vita fianarana ary ireo mpampianatra koa na vita ny fiofanana ka irahana izy ireo. Mizara roa miavaka tsara noho ny fanajantsika amin'ny fepetra ara-pahasalamana. Aiza ny toerana ao amin'ny FJKM Andrianarivo fahasoavana. Ny fandrahana ny tandrina fampivavahana tanteran'izany amin'ny 12 ora atoandro. Amin'ny 12 ora atoandro ao amin'ny FJKM Andrianarivo. Dia ho tonga ansika izay fiangonana mikasika izany. Ary ny mpampianatra kosa fampivavahana fandrahana azy ireo mpampianatra dia amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro ao amin'ny FJKM Andrianarivo ihany. Etsika mambavaka izany ary anasantsika rehetra hiatrika izany. Rafesina zavatra telo ny anankiray lehibe dia ny 1 ka hatramin'ny 12 Aogositra synôda lehibe any sambava. Itonantsika mambavaka ary misy bokim-bavaka miaraka amin'izay. Ny alahady ray Aogositra ao amin'ny FJKM Andrianarivo amin'ny 3 ora tolakandro fampivavahana fisaoran'Andriamanitra ary indrindra fametrahana ny synôda lehibe ary ny farany fampivavahana rapitso sady fandrahana amin'ny mpitandrina amin'ny 12 ora atoandro ary fandrahana amin'ny mpampianatra amin'ny 2 ora sasany tolakandro samy amin'ny FJKM Andrianarivo izany. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Mana ny famampanahitsika isika ry havako. Andre ny vavaka sy ny famakina sohatra masina ary ny afatr'Andriamanitra izay ampitondrain'ny mpanompony. Koa aorianan'ny fiarana fanampiny fahaeniny, ifarimbina amin'ny fanatanterahana ny vavaka sy ny famakina sohatra masina ramatoa Aingam-Mampianina volana soa mpitandrina. Ao ihany koa ny mpitandrina Razafy Matratra Jean William, ny mpitandrina Soavinarivo Tibiosa mpitandrina. Izy ireo ny farimbana amin'ny vavaka sy ny famakina sohatra masina. Ny Hira 100 ny andininy voalohany sy ny fahadimy kosa mialohan'ny afatr'Andriamanitra izay hoeton'ny RAy aman-dReny Dr Irako Andriamahazosoa Ammi mpitandrina Filohan'ny FJKM ary aoriana ny afatry ny Tompo kosa dia nao anjara Hira ny Antoko FJKM Ambonahorina arahan'ny Vavaka Fangatahana izay atao Andramatoa Razafy Avomsary Laoreline mpitandrina.
Miombona mivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra velona, Tsodranon'ny indrindra izay, omenao ny teninao masina. Tamin'ny voalohany tokoa mantsy ny teny dia tao aminao Andriamanitra, ny teny dia tao aminao Andriamanitra, ary ny teny dia nao Andriamanitra, ny teny no sy-piainana, ary ny fiainana amin'ny fanazavana ny olona. Narianao tao amin'ny teninao izay, mivolavolanao tamin'ny teninao, ary nomenao aina sy hery avy amin'ny teninao. Dia misaotra no indrindra izay, fa voadika amin'ny tenin'ny razanay ny teninao masina, ary azonay saintsainy ny fampizarana, ampianarana anay ny sitraponao. Misaotra Andriamanitra fa tonga nofo tao amin'ny Jesosy Kristy ianao, mba tonga anay ho velona ao amin'ny teninao. Ka ankehitriny, raha ho vakiana aminay ny teninao masina, ary hotoriana aminay ihany koa, dia anily ny tongotra sy hanazavany lalanay tokoa izany, amin'ny hery sy fiainanao anay, ary mba ho hainao anay rehetra tokoa ary fahasalamana ho an'ny nofinay manontolo. Iza moa Andriamanitra mahalala ny sain-dalonao, ka dia misaotranao izay fa hatramin'ny andohany izao fotoana izao sy hatramin'ny efa notarianao anay, dia ao aminay mifananao masina, hampianatra anay ny sitraponao, dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Ka ireo mpanomponao izay hamaky ny teny, mpanomponao izay hampita ny hafatra, izay rehetra izay handray dia mifananao masina nanokatra amin'ny fonay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Miaraka maka sy tenin'Andriamanitra isika arak'izay hita ao amin'ny Levitikosy toko 7:20. Levitikosy toko 7:20, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Levitikosy toko 7:20, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe, aoka ho masina ianareo, satria masina aho Jehovah Andriamanitrareo. Samia matahotra ny reninareo sy ny rainareo, ary tandremo ny sabatako, izany Jehovah Andriamanitrareo. Aza mivily anaraka ny Andriamanitra izy, ary aza manao Andriamanitra nidina ho anareo, izany Jehovah Andriamanitrareo. Ary raha mamono zavatra atao fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah ianareo, dia ataovy amin'izay akasitrahana anareo izany. Amin'ny andro aminonareo zavatra atao fanatitra sy amin'ny ampitsoniny no ihinananareo azy, fa raha mbola misy sisa tratry ny andro fahatelo dia hodorana amin'ny hafa izany. Ary raha hanina amin'ny andro fahatelo izany dia ho fahavetavetana ka tsy ankasitrahana. Fa izay mihinana izany dia homeloka, satria manamavo ny zava-mason'i Jehovah izy, ka dia ho fongorana ho amin'ny fireneny izany olona izany. Ary raha mijinja mivokatry ny tambaronareo ianareo, dia aza jinjana avokoa ny eny an-tsisiny, ary aza tsiponina izay latsaka avy amin'ny vokatrareo, ary aza hotazana avokoa ny eo amin'ny sahanao, ary aza tsiponina izay latsaka ao amin'ny sahanao. Fa velao ho an'ny malahelo sy ny vahiny izany. Izao no Jehovah Andriamanitrareo. Amen. Izatsika ny fivakin'ny teny soratra masina ry havana, ary raha antsika ao amin'ny baiboly dika teny ombonana eto Madagasikara izany, ao amin'ny vaovao mahafaly araka Joany toko 7:20, andininy voalohany ka hatramin'ny 2:20. Avy nilaza izany Jesosy, dia nanandratra ny maso ny any an-danitra ka nanao hoe, rano, tonga ny fotoan'andro. Omeo voninahitra ny zanakao mba hanomezany zanaka voninahitra anao. Araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny olombelona rehetra, dia omeo voninahitra ny zanakao mba hanomezany aina maharitra mandrakizay
an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no aina maharitra mandrakizay. Teny mahalala anao hany Andriamanitra tokana sady marina, sy ny mahalala an' Jesosy Kristy ilay nirahinao. Efa manome voninahitra anao aho ety ambonin'ny tany. Vitako ny asako nomenao hataoko. Raha eo, ome voninahitra eo anilanao kosa ao ankehitriny. Eny, omeo ahy ilay voninahitra nirako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Ny anaranao dia nampahafantariko ireo olona navahanao tamin'izao tontolo izao sy nomenao ahy. Anao ireo ka nomenao ahy. Ary ny teninao efa notandremany, fantany ankehitriny fa avy taminao ny zavatra rehetra nomenao ahy. Satria ny teny izay nomenao ahy efa nomeko azy ireo ary noraisiny. Ka fantany marina fa nivoaka avy any aminao aho, ary ninony fa ianao no naniraka. Ho azy ireo no ivavahako. Tsy ho an'izao tontolo izao no ivavahako, ho an'ireo nomenao ahy. Satria anao ireo, fa izay rehetra ady anao ary izay rehetra anao dia aho, sady efa nahazo voninahitra teo aminy aho. Tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho. Ireo no eto amin'izao tontolo izao, fa izao kosa mankany aminao. Raha io, masina ianao, ka ilay anaranao efa nomenao aho, ampahafantariko no itehirizo azy ireo, mba iray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika. Tesalonianina voalohany toko 5, ny andininy 9:20 hatramin'ny 4:20. Tesalonianina voalohany toko 5, ny andininy 9:20 hatramin'ny 4:20. Ny anaran'ny Tompo, mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaneny, fantarino ny zavatra rehetra, azomy mafy izay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana nie, amasina anareo samy ho tanteraka, ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika, mahatoky izay niantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Ry Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
sarobiditsy afozanydidina fambonjena voko an'izany mandre. Hivavaka sika ravana ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay eo ianao zay alohan'ny fiangonana sady tompony ary tompony fiantsona indreto midera sy manome voninahitra anao zay omeno ty fotoana sarobidy ity ahafahany manome voninahitra anao noho ny amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa zarazarany eo amin'ny fiangonana ary RAy aman-dReny ny maha Masera dia misaotra anao zay raha manana ty fotoana ity hiaonana aminao ary anokanana koa ireto mpanomponao ireto Andriamanitra velona ianao ka miteny koa ny fanahinao ny hanazava aminay tokoa ny teny tianao hambara aminay nyty fotoana ity ny fanahinao ny hanazava ny fosiny saina handray zany teny zay omenao anay zany ary ny fanahinao ny hampahery ny finiavanay mba hiainanay hankatoavanay ny teny zay omenao anay amin'ny anaranao Kristy velona zay eto foanay ankehitriny nanaovanay zany vavaka izany. Amen. Arak'izany ry havana malala dia miarabantsika etra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompontsika sy mpamonjy antsika miaraba manokana anareo efatra amin'ny rahavavy izay nentin'ny tompo tamin'izao dingam-piainana lehibe amin'ny fanompona azy izao. Ny jauna filazantsara araka ny jauna toko fahafito ambin'ny folo ny andininy faharaky ambin'ny folo moa ry havana malala no nandraisana ny teny faneva nanompanana izao fanokanana izao dia le tapany faharoa ho antsika izay manana ny fandarin'ny ampirattanana dia efa voasoratra amin'ny vandravandra tsara izany teny zany jauna toko fahafito ambin'ny folo andininy faharaky ambin'ny folo tapany faharoa ary asaina mpitiavantsika izay manana zany fandarana zany hiaraka hireto namaky azy mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ray masino tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Amen. Zany ny vavaka nataon'i Jesosy ry havana malala ary rehefa mihaino zany vavaka zany isika dia atao amina manokana ianareo efatra amin'ny rahavavy atao hoe mitodika manokana aminareo zany afatra zany na dia tsy mikatona ho anareo aza hoe ho anareo irery mba handray teny filamatra amin'izao fanokanana anareo zao. Raha miteny hoe teny filamatra ny ao an-tsaiko zany dia roa ny teny toy ny hoe fahafahana tanindrazana fandrosoana azonareo ny tiako lazaina teny filamatra zay hanamarika ny fiainanareo manontolo amin'izao azo fanompona zay iantson'ny tompo anareo zao. Ary inona zany teny filamatra zany? Fahamasinana, fahatokiana, firaisana. Fahamasinana, fahatokiana, firaisana. Fahamasinana, fahatokiana, firaisana. Mazava dia mazava zany ry havana malala arahantsika fotsiny zay nambarana Jesosy Kristy tompontsika eo amin'izany teny zany rehefa manomboka izy amin'ity teny ity dia izy manao hoe ray masino izany hoe isika zay miaino zany vavaka zany miombona amin'izany vavaka zany mamaky zany no atin'ny soratra masina ankehitriny dia asainy mibanjina an'Andriamanitra ilay masina. Adrany ry havana malala no iantsonanareo manao hoe ny teny filamatra voalohany dia fahamasinana ary io fahamasinana io dia le fahamasinana anamariana ny fiavahana amin'izao tontolo izao. Sika mantsy raha namaky ny teny teo dia nambarany Jesosy mazava tsara eo amin'ny andinina faharaky ambin'ny folo io ny hoe ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho fa izy reto no ho eto amin'izao tontolo izao ary izao makany aminao. Dia eo izy zany milaza hoe ray masino tehirizo ary reo fa izao tontolo izao ry havana malala dia tsy le izao tontolo izao tany fotsiny ihany fa le izao tontolo izao fomba mpiainana mihitsy koa no tsy ombonana. Ary hoe mahatonga amin'ny Paoly rehefa mampiasa an'izany heviny zany ary amin'ny epistily zay nisorata manao hoe aza manaraka ny fanao n'izao tontolo izao ka ilay fahamasinana dia ny fiavahana tsy anarahana ny fanao n'izao tontolo izao io. Ary zavatra lehibe ry havana malala ny atsirovana an'izany tena nantsona mihitsy sika olona miavaka olona zay nalana avy tao araky nambara ny Petera ary amin'ny epistily manao hoe olona nalain'Andriamanitra ho an'ny teniny hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Reny izy ka izay fanalan'Andriamanitra antsika ho maizina ho amin'ny fahazavana zay izay no hiainana izany fahamasinana zany ry havana malala. Ary antso lehibe zany antso lehibe
izany antso amin'ny fahamasinana izany antso amin'ny fandehanantsika manoharina eto amin'izao tontolo izao ary mariko tsara zany teny malagasy ampiasaiko zany a amin'ny teny malagasy matsy misy teny anankiroa ny eny anankiray manoharina ny anankiray manoharina rehefa teny hoe dia manoharina daholo ny teny anazy fa ny anankiray hoe manoharina tsy misy aintso dia amin'izay fotoana izay manoha fotsiny ianao manaraka fotsiny rindrano midina ny rano mikorina dia mivarimbarina ny koa ianao fa ny anankiray manoharina misy aintso dia amin'izay fotoana izay ny rano midina fa ianao maka izy ianao miakatra zany hoe misedra n'iny ianao ka na mahery tohinina azy le onja ianao mijoro ihany miakatra ianao sarotra kokoa ny zavatra mitakina aminao amin'izay fotoana izay mafy kokoa ny sedra takina aminao amin'izay fotoana izay fa ny olona manoharina dia ny olona manaiky zay mivarina dia mivarina fa ianao miarina ary zany havana malala no antso ny kristiana dia olona manoharina ary zany ny antso amin'ny fahamasinana mahazo mandainga daholo ny olona rehetra fa ianao milaza marina mahazo mangalatra daholo ny olona rehetra fa ianao manaova ny marina mahazo mandainga ny olona mahazo miteny ratsy daholo ny olona fa ianao aza miteny ratsy misy natezitra tohinina aza rano ny havana no antsin'Andriamanitra amintsika kristiana manoharina mahazo mankahala daholo ny olona ka maloto fo ianao tery izy ihany ny fonao madio a aza velo fanariny ny olona zordirany ny adalany ny fonao zao zavatra rehetra tsy mety ataony zao tehirizinao-polo daholo ivonto fo amin'izany io manoharina zay ataon'ny olona tsy hoe satria ataon'ny salambaben'ny olona tsy atao ataon'ny olona maro dia manaraka zay tsia nantsona hanoharina isika ary zay le antso tany amin'ny Levitikos teo manao hoe aoko masina ianareo satria masina ao Jehovahandriamanitra io ny firenena rehetra nanodidina ny zanaka Israely napatsy ivon'ny Jehovahandriamanitra dia firenena mpanompo sampy avokoa tsy nanana ny Jehovahandriamanitra Israely zay vahoaka kely anankiray anetsiny izy no niainga tany Egypte io vahoaka kely io no andeha haka ny tany ny hitahita rehetra hitita perizita kananita hitahita rehetra io fa izy ihany no hitan'Andriamanitra ho azy io kely io ianao aza manahaka maro anisy ireo fa ianao voatokana ianao manoharina ianao zavatra lehibe zany ry havana malala zavatra lehibe zany ary antson'Andriamanitra hiainana zany manokana ianareo natria ny 5 taona nampianarako teny akatso ngamba Masera katolika faravakely ny folo ngamba ny nampianarako teny dia nafinaritra mihitsy fa rehefa mandeha mianatra eny zany Masera teny akatso dia miakanjotrareo zao izy ny olona rehetra zany mahita manao hoe Masera iny zany izy ary tsara zany aza fenina ry havako aza fenina ny fahamasinana zay iainantsika fa zavatra lehibe ny ahafahantsika mijoro manao hoe izaho dia olona voatokana ho an'Andriamanitra ka na amin'ny toerana hitokanana iaraha-monina ao na eo anivon'izao tontolo izao ny fanerasirako za dia olona voatokana hiany ary mety lesoka kely aminay religiosy mpanompon'Andriamanitra lehilahy zay tsy manao rebareba ohatranareo tsony zany zany naray mantsy mbola nahatana le rebareba fa ny lehilahy ohatrany tsy nahatana tsony a ny akamarony le fahamasinana dia tena antson'Andriamanitra mihitsy ry havana ary eto zany rehefa ambarany Jesosy hoe ray masina masina le ray dia ny zanany zany masina ka ianareo dia zanaky ny masina ianareo isika dia zanaky ny masina ka izay mahazanaky ny masina zay no hiainana mihitsy ary hijoroana amin'ny fahasamihafana tsy hitadiavana mihitsy anaraka ny volontany fa hijoro manao hoe za kristianina tsy azonao amin'izany kosa ianao mahazo manao an'izany satria tsy kristiana za tsy any aho za kristiana ary olona toy izany ry havana malala no antsoiny docteur Martin Luther King rehefa nanazava amin'ilay amboary toriteny hoe helitiavana ny amin'ireo aiza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao ny lohatenin'ilay toriteny dia manao hoe tsy mpanaraka voaova zany hoe ianao tsy mpanaraka an'izao tontolo izao no vainy Kristy dia nambara manao hoe sarotra ny joro raha ohatra ka ny olona rehetra mandeha mivarina anakady ka ianao reriny tsy te varina any dia ianao ny sampona ary ohatran'izany ny zavatra mitranga anatin'ny fiarahamonina ankehitriny ny olona manao ny mety indray zao ny sampona ny olona manao ny marina indray zao ny tsy mahalala fomba ao anatina fiarahamonina anankiray tsika razonao daholo ny tikola zay ianao tsy mahalala fomba dia gaga ianao fa amin'izao fotoana zao zany raha lazaiko ny fomba fitenin'ny tanora ny zavatra anormalina indray ny lasa normalina zany indray zany zao ny zavatra iainan'ny olona ary ny zavatra mampalahelo
na dia ny olona milaza fa kristianina azy mpanompon'Andriamanitra aza dia manara-davana fotsiny ao anatin'izany fiarahamonina zany tsy riavana ireo nareo efatra amin'ny raha vavy manokana dia fany zany teny zany fa reto koa tsika menakavy izay nyvorian'Andriamanitra eto tsy isy kisendrasendra akory natogavanao teto andehan'izany fa ianao koa atson'Andriamanitra ho masina ny ao tamina mpandrarana anankiray lehibe eto amin'ny firenena maly dia izy manao hoe za président hozy izy sahira-tsaina ihany fa ny olona manodidina fantatra fa kristianina kanefa tena sangany mihitsy amin'ny fahalovana sangany azonao moa zany tena malagasy hoe sangany dia gagy ianao zany izy tsika reto moa tsisy manao an'izany ary soa ihany tsika reto any mitoerana misy atsika dia tena olo masina mihitsy masindasy masom-bavy daoly fa zany nge nandrasan'ny tompo hoe zany nandrasan'ny tompo fahamasinana ray masina izy dia zanaky ny masina aho zanaky ny masina ianao zany izy revana manana ary izany antso zany indraindray ohatra miantso any an'hevitra mihitsy ianao miantso any an'hevitra ianao zany tena kristianina izy dia miresaka hoe izay miainaka dia kirano izy fantatra hoe eno a mpiandry ino izy dia kony andry akaiky fa sangany iny dia menatra ianao mandiniteny menatra ianao mandiniteny fa raha hitreretina tokoa ny atsasaky ny malagasy ny kristianina nefa izao ny fahalovana eto amin'ny firenena enganeka tsisy kristiana mihitsy manao zany fahalovana zany any amin'ny branche rehetrarehetra enganie azany rehefa nano antso n'Andriamanitra antsika fahamasinana tsy menatra hiavaka tsy anao avy aloha anao zay adalana any daholo zay adala fa ianao mijorobo endry zany izy revana malala zany anson'Andriamanitra dia mitandrina tsara nareo hoa manao an'ilay fanamiana dia izany fanamiana zany ny ampatsihiva ny fanahy masina anareo mandrakariva mitoerana trarianareo atsiarina ty le fitafian'ny fahamasinana satria matsy misy fomba fiteny frantsay manao hoe labi ne fait pas le moine tsy ny fitafiana akory ny mahamoanina mpitokamonina zany ny fitafiana koa zany tsy mamaritra ho azy ilay fahamasinana akory fa ny fitondrana n'ilay fitafiana fanamiana dia hanampitsika ny hiaino ny fanahy masina hijoroana ny fahamasinana zay le voalohany fahamasinana inona moa le faharoa toery avako fahatokiana zao mantsy le toen'le teny eo ray masinao tehirizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy tehirizy ireo amin'ny anaranao izany hoe mahazo matoky tsara ianareo mpianatra hoy Jesosy raha miverina amin'ilay tontolo ny vavaka nambaran'i Jesosy mahazo matoky tsara nareo fa na tsy ho hitanareo aranofo eto tantsony aza satria Jesosy Kristy aranofo niaraka tamin'ny teo dia nampianatra azy rehefa nysamboaravoarany le onjan-drano ny fofofo ny rivotra iny Jesosy miteny mangina amin'ny tsara tonja ndre nona ry zalahy dia ahoana reto aza taitsinareo misy fe mofo dimy trondro roa ty fa vita ireo hoe ampy ireo ahoana reo mpianatra ampy ireo zany ny zavatra niaina niaraka tamin'i Jesosy saingy ankehitriny amin'ity fotoana ity tsy iainan'izany ntsony izy tsy iainan'izany ntsony izy satria handeha Jesosy fo Jesosy manao hoe matoky anaka matoky na tsy ho aranofo ntsony aza eo ny ray hitahiranareo ary ray masina io raha io ray manana ny hasiny manana hery mahagaga satria zany nyhevitry ny teny malagasy hoe hasina ravana manana hery sy fahefana mahagaga manana zany hery mahagaga zany Andriamanitra io ary efa milaza hoe tehirizy amin'ny anaranao ny anarany dia le anarana mahagaga na atsiaro an'izany ravana malala ny mpanoratra ny obolana dia nilaza manao ny anaran'i Jehovah dia tilikambo mafy ny marina miezaka ho ao ka vaovonjy ary zany misy riavana ny anaran'Andriamanitra dia anarana tilikambo mafy manana hasiny manokana ampy tsara iarovana anareo dia aza matahatra matoky zany le fahatokiana matoky fa na tsy hita maso azy Jesosy misy moa kristiana fa raha mba za zao mba mahita maso an'i Jesosy efa tsy hita izy ho ahy fa na tsy hita maso azy izy tsy manova ninninona ny amin'ny fatokiana nananareo zany ho Jesosy matsy atsika inona ny antony eo ny ray ny anarany mahery ny anarany masina misy hery mahagaga ampitehirizana atsika ravana dia mahazo mandeha amin'izany fatokiana zany tsika mahazo mandeha amin'izany fatokiana zany tsika matoky tsara mihitsy fa tsara fiantohantsika tsara mpiantoka isika manan'Andriamanitra ray mitahiry antsika dia mandehana amin'izany fatokiana tehiriziny tompo aho tehirizin'Andriamanitra ray aho tehiriziny amin'ny heriny mahagaga izany ravana malala
ny fahatokina andehanantsika mamakivaky izao tontolo izao. Mety ho marefo isika, iny ary marefo tokoa moa isika, fa tsy hoe mety ho marefo mihitsy tsika. Saingy ao anatin'izany fiantohana sy fitehirizana ataon'io Andriamanitra RAy io, izay ray masina io dia manjary mahazo antoka isika. Ny sary izay nanehoan'ny mpanompoandriamanitra RAy an'izany dia ny sarina hazo sy vy. Hoy izy manao hoe raha nampianatra sekolilata izy, tsy nahatondra ho anareo an'izany moa zany eto zao. Nitondra hazo kely izy, rotsaka hazo kely. Jerenareo terakizo izy matsy mpianatra sekolilata. Avy ianao izy matsy n'ilay kely indrindra ty mpianatra sekolilata. Tapao tersea, miraisy n'ilay kely, tonga dia tapaka. Tonga dia tapaka satria hazo kely. Dia naka an'ireny vy fanao trano ireny izy, ilay atsotsika hoe fer-rond. Dia naka izy. Dia nalain'ilay izy. Nalain'ilay hazo kely, dia nifatorany tamin'ilay fer-rond. Avy ianao izy matsy ilay bokony indrindra tamin'ny mpianatra. Tapao tersea. Tapaka sa tsy tapaka? Tsy tapaka tsony. Jesosy no toy ilay fer-rond, ary tsika ny ty ilay rotsakazo. Rehefa mifamatotra aminy isika, mandeha rery no mpiana dia vita. Fa miaraka amin'ny anotry. Avy aloha narapoy eo izy bokony rehetra. Rano, mandehana amin'ny fatokina. Mandehana amin'ny fatokina. Sary mahafinaritra zany rehefa malala, ary mpianatra sekolilata mora mahazo an'izany. Itsika moa efa mahatakatra an'izany ho azy, na tsy mpianatra sekolilata aza. Amarina ny afatra rehefa malala. Ino moa ilay fahatelo teo? Firaisana. Ny tsy maintsy tandremana tsara rehefa malala rehefa mandray andiny soratra masina tsika, toy ny teny andiny tony, dia raisitsika ilay ampahany zany hoe ray masina tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Fa ataoko ry havana fa feno kokoa ny afatra raha vakiana feno io, ka vakiana hatramin'ny hoe tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Ary eo ny miditra ilay hoe firaisana. Andininy tapaka ny fahatelo amin'ny andininy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Izany hoe antsony Jesosy Kristy isika hahatsiaro ny hoe ataovy marina ary ny firaisanao amin'ny Jesosy Kristy. Ataovy marina ny firaisanao amin'ny Jesosy Kristy. Fa izany firaisana amin'ny Jesosy Kristy izany ihany no fototra iaingiana ny zavatra rehetra. Ivelomana izao fiantsony izao. Ary Jesosy tena moa nolaza an'izany amin'ny Jaona 5:15 ahoana ho izy? Raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona, tsy hoe manao kelikely ihany, tsy mahay manao na inona amin'izay hahafaly ny sitrapon'Andriamanitra, hatanteraka amin'ny fikasan'Andriamanitra. Ka ataovy marina ny firaisanao amin'ny Jesosy Kristy. Izany zany no antso. Miteny an'izany zao dia ho zay, zany dia mbola tokony tenenina amin'ny Masera. Hoe ataovy marina ny firaisanao amin'ny Jesosy Kristy. Eny ry havana. Za moa zany zao eto Iraka, dia ampitaiko fotsiny izay nandrana ahy. Zany izy, ataovy marina ny firaisanao amin'ny Jesosy Kristy. Ary antso lehibe zany. Satria isika ange mahalala rehefa mamaky ny soratra masina tsy hanitatra lava fa hijanona fotsiny amin'izay ambara atao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Raha afaka mamaky amin'ny baibolinareo nareo ao amin'ny Jaona 4:1. Andininy anisan'ny mampieritreritra andriny ty andininy ity ry havana malala. Rehefa mieritreritra antsika izay ny mpanompon'Andriamanitra, olona nantsoan'Andriamanitra, natokan'Andriamanitra koa aza ho amin'ny fanompona azy ary ny zara fanompona manokana azy. Ny Jaona 4:1 dia ny andininy ny fahafitopolo sy 1:70 mamarana zany Jaona 4:1 zany. Ny tiako hazavaina zany zao dia manazava manao ataovy marina ny firaisanao amin'ny Jesosy Kristy. Na mpitantiny ianao, na mpianto ianao, na katekisty ianao, na masera ianao, na dekona ianao, na lolo ianao, ninona toeranao, ataovy marina ny firaisanao amin'ny Jesosy Kristy. Raha hitanareo ry havana ireo andininy anankiroa mampiorooro ireo, dia andao vakiana miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jesosy namaly azy hoe tsy zava no nifidy anareo 12 lahy, nefa ny anankiray aminareo aza devoly. Fa izy nilazany Jodasy zanaky Simon Iskariota, fa izy io no ilay efa madika azy, nefa isany 12 lahy. Zany izy ry havana marina. Ny toerana misy antsika, ny andraiky tatazomitsika, ny fanofanana azontsika, zay mety mampiavaka atsika amin'ny salambaben'ny kristianina ry havana marina. Za Filohan'ny FJKM, za Mpiandraikitra Mamre, za mpiandry, za zao hoe tsy mamaritra ho azy ny fahamarinana ny firaisantsika amin'ny Jesosy Kristy. Fa hitompoko lahy Jodasy Iskariota koa apôstôly nefa devoly. Jesosy no miteny zany. Fa zany moa niteny zany nga voatoraka voatabia. Fa Jesosy no miteny zany, apôstôly nefa devoly. Zany nambaran'i Jesosy. Ka nitoerana misy atsika ry havana malala, ny andraikitra sahantsika na eo amin'ny seritry ny fanompona samihafa tsy mamaritra ho azy. Fa marina ny firaisantsika amin'ny Jesosy Kristy. Tsia
indrisy fa mety olona miara-misakafo amin'i Jesosy tahaka ny Jodasy, mifanerasera andro aman'alina tahaka ny Jodasy, nantsony ka namaly ny antso tahaka ny Jodasy, nefa nitoetra ho devoly ihany. Tandremo izany raha nabavamalala izany. Ny soratra masina milaza izany fa tsy za dia masia koa ilay président FJKM. Azafady tsy za no miteny zany, io zany no ambarany soratra masina. Mety antsona ilay olona mpianatra manaiky, nantsona apôstôly manaiky, nomena andraikitra sy mpitahiry volan'ny apôstôly Jodasy fantatsika izany, izany hoe trésorier, membre en birao, raha ohatra ny voambola ampiasantsika ireny. Nanaiky ny ekena daholo izay nentsona, ny fiantsona ny ekena Jesosy ilay niantso tsy ny ekeny fa navadika. Ka moramora kokoa ny manaiky ny fiantsona, fa sarotra amin'ny olona indraindray ny manaiky an' Jesosy ilay niantso. Izay ataon'ny olona ny fanompona, ataony mihitsy ilay fanompona. Dia ny fanompona izy manao be fa ny firaisana an'i Jesosy tsy marina. Ary ny zavatra mahatahotra amin'ny io ravana malala, tena mahatahotra. Dia ny fahamarinana ilay zavatra voasoratra ry amin'izao. Amatika Baibolindray Matio toko fahafito. Matio toko fahafito. Izay anisan'ny andininy mampiororo ary ny andininy ireny. Mila saina tsara mihitsy. Raha miresika hoe firaisana isika, tahaka ny mahiraintsika ho Jesosy, io firaisana amin'io, dia tena mampieritreritra lalina ry avana izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Matio toko fahafito. Dia ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny telo amby roapolo, roa amby roapolo sy telo amby roapolo. Raha hitanareo ka afaka mamaky miaraka amiko ianareo dia vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy hoe maro nanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izay. Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatray, miela amiko ianareo mpanao meloka. Hazalahy, ianao naminany tamin'ny anaran'i Jesosy, namoaka demoni tamin'ny anaran'i Jesosy, nanao asa lehibe sady maro tamin'ny anaran'i Jesosy. Ianao zany mieritreritra fa nanao soa, nanao tsara. Jesosy mitsara anao, nanao mpanao meloka ary tsy fantatra ianao. Ary io zany dia avana dia mitarika tsiketrehitra mety ho azo atao ny mamaly ny antso, ny fiantsoana ho amin'ny fanompona, kanefa ny antso amin'ny finoana sy ny firaisana marina amin'i Jesosy tsy nivaliana akory. Miaina an'izany moa ny FJKM amin'ity volana ity, miorena amin'ny antson'ny Tompo. Fa io antso io, antso anankiroa tsy afa-misaraka, antso amin'ny finoana hitondra amin'ny famonjena, vao antso amin'ny fanompona manaraka avy eo. Indraindray misy olona tsy mamaly fa tsy ny antso amin'ny fanompona, fa ny antso amin'ny finoana tsy raisina. Dia matiantoko izy, satria hifanehitra amin'ny Matio toko fahafito io indray andro any, sanatriany izany. Ianao kosa atovy marina ny firaisanao amin'i Jesosy Kristy. Fa zao ny toyiny, miverina ry amin'ilay Jaona toko fahafito amby folo rehefa manao ny vavaka io Jesosy ry avana malala tsy mifiraisana amin'ny ihany, na fotsiny no ambarana, fa tandrovo fatratra koa ny firaisanao amin'ny hafa. Tandrovo hifatratra ny firaisanao amin'ny hafa. Tandrovo fatratra ny firaisanao amin'ny hafa. Io zany le firaisana. Ary mahatonga ny FJKM moa zany, ny FJKM ihany koa nandray n'ilay teny iry ambany, mba ho Hira ihany izy rehetra, mba ho Hira ihany izy rehetra. Dia iry amin'ny andiny faraky amby roapolo miverina koa mantsy io teny io. Zany le firaisana eo anivon'ny samy mpino, le firaisana eo anivon'ny mpiara manompo, le firaisana eo anivon'ny samy kristiana. Izay firaisana sarobidy novidiny Kristy lafo tamin'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana izay nandravany ny fandrafiana hoy Paoly, raha ny loatra zany ho an'ny kristiana tany Jesosy izy taty aoriana. Dia zany ry havana malala no antso lehibe ho antsika koa, tandrovo fatratra ny firaisanao amin'ny hafa. Ny fisiny reto havantsika avy amin'ny fiangonana hafa tonga eto ry havana malala dia tena isorana an'Andriamanitra mihitsy, ary mamela isoratra sady ianareo ry havana zava-dehibe ny fiarahana miombona toy izao. Hanehoana zany firaisana amin'ny Kristy zany, firaisana ao anatin'ny fahasamihafana rehetra izay hazavain'ny Paoly tsara ao amin'ny epistile na ny epistile an'ny Romana na ny epistile an'ny Korintiana, le firaisana ao anatin'ny fahasamihafana. Ka mety ho tanana havanana ianareo izay tanana havy fa tsy maninona samihafa tanteraka isika. Mety ho tanana ianareo fa izay tongotra tsy maninona fa ao anatin'ny vatana iray ihany isika. Ary zany firaisana zany dia tokony tandrovintsika fatratra ihany koa zany firaisana zany hisehoana ny voninahitr'Andriamanitra ny amin'ny fanompona. Dia ho anareo efatra amin'ny raha vavy manokana izay miditra anatin'ilay fiarahamonina, fiaraha-miaina ambavaka mamre moa zany dia ho tahin'ny Tompo ane ianareo ho voatanjana ny firaisana zany. Tsika moa ry avako dia malagasy, ary malagasy dia manana fomba fiteny ny havatiana tsy hiarahamonina. Kanefa nareo tsy maintsy miarahamonina. Ka dia ny fanahy masina ny hitarika anareo mba ho havatiana daholo ny ao ary hiarahamonina daholo ny ao.
satria matanjaka anao zany fiheverana malagasy zany ny salama fa tena mitelopolo am'zato manao indre tsara sady mahafinaritra raha mipirahavavy miaramonina mpirahavavy mona aloka dia raha mipirahavavy miaramonina dia mba ho zany tokoa any fa tsy hoe loza sy mahatsiravina raha rianina miaramonina zay mba tsy ho zady izy fandonao fa samihafa amin'ny fanabeazana samihafa amin'ny fitezana azo samihafa amin'ny faripaizana samihafa amin'ny fiaviana samihafa daholo ny zavatra rehetra satria olona tena samihafa no miaramonina anatin'ny setra anankiray dia manjary olana zany tsia ny fahasamihafana dia ho arena ny fa tsy olana hiaviany ny fisarana sanatry ny vava isyny romorombo sy ny korontana izany ny tsodrano zay apetraka aminareo ry havana malala eto ampamaranana dia raiso filamatra reo ary izany zavatra telo zany ina mola izy famasinana fahatokina ary firaisana dia tadio fa vavaka io vavaka fisoroana nataon'i Jesosy Kristy io ary tena anoreno zany misy zany famasinana takina zany fahatokiny zany zany firaisana zany Jesosy angeny mivavaka ho anao an'izany Jesosy angeny mivavaka ho anao zany tsika olombelona ma dia pastera entam-bavaka olona aza mitondra anao am-bavaka mba hery mihitsy any amin'ny vavaka nataonao pastera tsara zany ka maika fa hoe Jesosy no mivavaka ho anao Jesosy no mivavaka dia mahereza tsara fa Jesosy no mivavaka ho anao ary zany nitoko atsika fiangonana kristiana Jesosy angeny mivavaka ho anao hoe tsy pastera fotsiny tsy le olon'Andriamanitra eto am-bavaka iny mahazo SMS firy anao isan'andro entam-bavaka zava-dehibe zany ary tokony toizana fa rehefa mahatsiaro hoe Jesosy mihitsy no mivavaka ho anao inona indray rehefa tsy hahery amin'izany dia tsy haiko tsony dia Jesosy no mivavaka anao fa zao koa nefa hoenty mpanompon'Andriamanitra anankiray manao Jesosy tena mivavaka mihitsy fa meteza koa nefa ho valim-bavaka meteza ho valim-bavaka ahoana moa zany raha mivavaka ataon'ny tompo hoe mba ho Hira ihany izy rehetra oka ianao tsy ho fikitra mampiady angely zay le fiteny malagasy Jesosy mivavaka amin'ny firaisana ianao nefa mampisaraka meteza ianao ho valim-bavaka fa tsy hoe Jesosy mivavaka makary ianao makary Jesosy zany manomenao fahatokina ianao mbola nitebitebinao sy ny ahiahanao foana ny kolokoloanao tezainao ao Jesosy mitarika anao any amin'ny famasinana ianao mivarina ihany any amin'ny fahotona tsia meteza ho valim-bavaka ary zavatra lehibe ry havana malala ny atsirovantsika izany hafatra ny mpinopon'Andriamanitra zany ny fanamasina izay nanazavany zany tampoko any ry havana malala hanoratra zany amponareo ary n'Andriamanitra irery mivoninahitra amen.
aoka iaraka ivavaka sikeriavako ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino misaotra sy makasitraka ary manome voninahitra anao zahay no ny amin'ny teny izay efa renay teo namelombelona ny fananay sy ny finoanay ny asan'ny fananao masina ny Tompo ampitoetra izany ety anatinay tokoa ka hanovanay olona araka ny sitraponao tsy miafiny eo anatrehanao fa efa navahanao manokana izahay ary sitraka ao ny ainanay an'izany fanavahanao fahamasinana fahadiovana tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao mba ho fianaranao an'ny hafa koa amin'izay rehetra alehanay sy ataonay misaotranao izay no ny amin'ny teninao izay mampahatsiaro anay fa tao aminao izay Tompo tena iaina amin'ny fahatokiana satria manana anao Andriamanitra rainay Tompo ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra izay ety an-tany vatolampy sy orenan'ny finoanay ianao izay afaka mandravarava ny satana sy ny asa maty ny tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana ny fanakoviana ny tahotra eny ny asa ratsy rehetra ety amin'izao tontolo izay mampiorooro amin'ny fomba maro samihafa dia ianao no andevon'izany tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana ty anatinay misaotra noho ny amin'ny teninao ry Tompo izay mampahatsiaro anay fa sitraka ao indrindra ny anananay firaisana sy fiombonana tanteraka aminao fa izany ihany no mahazanaka ao anay mahampanomponao anay ary maty antoko izay Jesosy raha mahazo izao tontolo izao kanefa tafasaraka aminao fa izany fiombonana aminao izany ahatonga anay koa afaka hijoro vavolombelona ampitombo ny fankatiavana ao anatin'ny fahasamihafana mba hiroborobo ny fanjakana ho ity an-tany tahaka ny any an-danitra ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay rehetra izay tonga teto ny ry Tompo mba ho tena fahazavana tokoa amin'izany fiainana ny teninao izany ao amin'ny tokantrano ao amin'ny fiarahamonina ao amin'ny fiangonana eny maneran'ity izao tontolo izao ity ka tsy olona andiso fanantenana anao izahay ry Tomponay tsara indrindra mba tsy eo sangany amin'ny ratsy fa mba olohan'ny kosa ny fahatsarana rehetra ho voninahitra ao Andriamanitra rainay dia mamindrafo Tompo mamila heloko ny amin'izay mety ho tsy fahatanterahany mpino kristiana rehetra ny fiangonanao ka na tonga aloka teo amin'izay hijoroana amin'ny mahafiangonana masina tsy hanela ny fiangonana ho tafandrimandriny amin'izany ny kristiana rehetra ianao fa hikasika ny fonom-pino kristiana mba hanararoatra ny tombonandrom-pahavelomana ahafahana miavao sy manao ny sitraponao misaotranao manokana izay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino ny alehibe ny fitiavanao izay niantso ireto mpanomponao ao izy efatra amin'ny rahavavy Masera fara Masera Pierrette Masera dina Masera mina misaotra fa nanaiky ianao Jesosy Kristy ho tompo ny fahefana rehetra eo amin'ny fiainan'izy ireo ho mpamonjy azy ary misaotra koa no ny fanekeny ny antsonao ho amin'izao fiombonam-bavaka sy fiaraha-miaina ao anatin'izany sehatry ny Masera izany ho tsaroan'izy ireo ny asarobidin'izany fanavahana ho azy manokana izany ary atsiaro manokana fa nofidina manokana nitiavina manokana ary afaka mankafy sy miaina ao anatin'izany fiainam-panompona manokana izay tsy hitan'izao tontolo izao tsy hitan'ny hafa fa tena hitan'izy ireo sy tsapan'izy ireo no ny asan'ny fanahy masina izay efa niantso azy ka tsy nahatafandrimandry azy anontena ho anao azo hery sy tombo finoanany izy no ny amin'izao fanatanterahana ny fanamasinana fanokanana azy ireo ho Masera izao ary dia ho tanteraka amin'ny Tompo aho fa mahatoky ianao izay efa niantso fa ianao no miasa tanteraka na ny fikasana na ny fanaovana vavaka izay Andriamanitra rainay tsara indrindra ho an'ny Masera rehetra ho an'ny religiozy rehetra izay efa nantsoinao manokana amin'izao anjara asa fanompona izay efa nifitianana ho azy ireo ianao no omba sy tahay azy ireo ry Tompo ka hiainany tokoa araka ny sitraponao misaotra noho ny are-pahasoavana izay niantsonao azy ireo hanana an'izany fiainam-bavaka ary fiainan'ny fiaraha-miaina izany ry Tompo satria dia anjara asa fanompona lehibe tokoa ny tanterahan'izy ireo eto amin'ity izao tontolo izao ity amin'ny alalan'izany vavaka amin'ny alalan'izay talenta sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra izay efa nomenao ary dia tsy diso anjara amin'izany are-pahasoavana izany ny ankohonana ny fiangonana ny fiarahamonina ny izao tontolo izao mihitsy aza vavaka izay Jesosy nitahinao ireo ankonana sy fianakaviana misy azy ireo ny asan'ny fananao masina no anokatra ny masom-panahan'izy ireo ahitany ny asarobidiny izany hoe fiantsona manokana nataonao azy ireo izany ry Tompo
dia hanafaka tokoa ianao izay mety ho fisalasalana fitebitebena izay mety fijery maha-olombelona manokana fa hitany atsara ny fijerinao Andriamanitra ny amin'izay efa nifidiananao azy ireo ary dia mba ho mpanohana azy ireo koa amin'ny fiainany manontolo na ara-kevitra na ara-bavaka izany amin'ny fifankahirezana hatrany hatrany koa. Vavaka izay Andriamanitra rainay tsara indrindra nitahinao ny fianakaviam-belon'ny Masera ao reo ray aman-dreninay ry Tompo ato amin'ny sehatry ny FJKM izay manohy fanazy ireo ary manome ny fampianarana rehetra fa fenoan'ny fanano masina ny omba sy mpahery azy ireo mandrakariva tanterahany izany fanofanana izany. Fa ao koa ireo namana mpiara-miasa rehetra avy amin'ny fiangonana rahavavy isaorana ianao ny fanatrehan'izy ireo, ny fiombonana amin'izy ireo, ny fiofanana samihafa izay hiaraha-manana amin'izy ireo dia atsiaro mandrakariva ny fahafenoan'ny fanahy masina izy ka hitombo amin'ny are-pahasoavana rehetra ahafahany manatanteraka hatramin'ny farany azy anjara fifidianana efa nifidiananao azy ireo manokana. Ametraka eo am-pialan-tananao izay hanomezanao ny rehetra ny tohana ilaina na ara-panaza na ara-tsaina na ara-materialy koa. Dia misaotra anao manokana koa noho ny amin'ny komity noho ny amin'ireo sakaiza izay manohana izao fiombonan'ny fiaraham-bavaka ny Masera protestanta izao. Omba sy tay azy ireny ianao ka tsy ary fa izay nomena dia mbola homena ao hatrany mba azahoany manompo anao bebe kokoa amin'ny androm-piainany manontolo. Fa eto dia mahatsiaro am-bavaka izay ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mametraka eo am-pelantananao ny tompon'andraikitra rehetra ao anatin'izany ao ny Prof be FJKM izay tarihany dokotera ANDRIAMAHAZOSOA ny mpitandrina ary ao koa ny mpiandraikitra foibe ao ny sekretera jeneraly sy ireo ratsa mangaika rehetra ato anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ny fahafenoan'ny fanano masina ny ry Tompo omba sy hitarika ny tsirairay avy mba azoan'ny miaina tokoa araka ny sitraponao ary mahazo hery avy amin'ny fitarihan'ny fanano masina amin'ireo andraikitra sarobidy izay omena ho tanterahana. Tsaroana manokana eto ny amin'izay amin'ity andro an'io ity mba tena mpita aina sy hery ho an'reto Masera sy ho an'ny fiangonanao fa eo ny amin'ny fanatanterahana ny famoahana ireo mpanomponao izay hiatrika ny fanirahana mpitandrina amin'ny maha-mpitandrina na ireo mpampianatra fa ao koa ny fanomanana sy ny fiatrehana ny synoda lehibe any Sambava mangataka izay mba hombinao sy salama amin'ny zavatra rehetra ho arovanao ary ny tolotsaina mampahendrena avy aminao aneo amin'izy ireo amin'izay ahafahana manatanteraka izany araka ny sitraponao. Vavaka izay Andriamanitra rainay tsara indrindra satana sy ny asa matiny ditiana sorana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'ny mpanomponao rehetra ary amin'ny sehatra rehetra izay mahakasika an'izany fanatanterahana ny synoda lehibe atao any Sambava manomboka amin'ny 20 volana Aogositra izao. Dia akin'ny eo am-pelantananao ny fandaminana rehetra mba ho lavorary ho voninahitry ny anaranao. Vavaka izay Andriamanitra rainay tsara indrindra nitahinao ny fiangonana kristianina maneran-tany izay mijoro vavolombelona manambara ny Jesosy Kristy ho an'ny tompo sy mpamonjy Jesosy Kristy izay ihany afaka mitondra ny fiainana mandrakizay ho an'ny rehetra. Fenoan'ny fahafenoan'ny fanano masina Jesosy amin'ny andraikitra rehetra tanterahana mba atao mana olona maro handova ny fanjakan'Andriamanitra ary ala ny fanao n'izao tontolo izao. Dia tahio ny tompon'andraikitra raha-mpanjakana rehetra ireo mpanao politika rehetra ny vahoaka malagasy mba hiaina amin'ny fahatahorana sy ny fitiavana anao ary mba hiaina koa amin'ny fitiavana ny mpiarabelona Jesosy ka mba ho lavitra ny fitiavany tena ho lavitra ny tsy lavitra ny korontana sy ny tsy fahandriam-pahalemana amin'ny endriny samihafa rehetra. Andravina tokoa izay rehetra mikitontona misy eto amin'ity firenena ity ianao ry tomponay tsara indrindra ka tsy ary ny rehetra fa nantsoinao mba ho tena kristianina ho mpifameno mpifanasoa ao anatin'izao tanin-drazana malalana izao. Vavaka izay Andriamanitra rainay tsara indrindra ty tontolo andro ity akin'ny eo am-pelantananao ho voninahitry ny anaranao ny fiainana rehetra. Dia enoto io ny vavaka tonononay tsirairay avy Jesosy izay tsy aro voatonoko eto fa ianao mahafantatra ny etaeta-pony ny tsirairay avy.
misaotra anao izay Jesosy no mivalim-bavaka raisinay avy aminao voninahitry ny anaranao akambanay zao vavaka izao amin'izay fanampianarina anay manao hoe rainay eo izay any an-danitra ho amasinany eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra meo anay misy alina sahazanay ary mamelà ny hevokay tahaka ny mamelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ndeha riavako asehontsika amin'ny endrika hita maso ny fahavononantsika tokoa ankatoa ny avatry ny tompo iaina amin'ny fahamasinana sy ny fahatokiana ary ny firaisana amin'ny tompo andriamanitsika dia hiara-mitsangany ianareo riavako dia ombonantsika amin'ny fanekena apostolika dia ombonantsika amin'ny vaovao ilailoka rehetra manerana an'izao tontolo izao manao hoe petraka ianareo riavako. Tonga eo amin'ny fotoantsika riavako izay andraisantsika ny fanazavana mikasika ny mamre ko raha matoa raha be mila ivety mpitandrina filohan'ny mpanolontsaina mamre riavako no hitondro izany amintsika ankehitriny. Ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadana ny tompontsika. Arak'izany dia fanazavana momba ny mamre no entina eto amintsika. Ny farafahakely ny tokony ho fantatra momba ny atao hoe mamre na ny fiaraha-miaina Ambavaka Mamre FJKM. Io teny hoe mamre io dia ilay toerana izay nandraisany Abrahama ireo vahiny 3 lahy nampitondrain'Andriamanitra ny afatra fa hiteraka zazalahy i Abrahama sy Sara vadiny na dia fa antitra azy. Dia ny teny fanalahidy ao amin'izany ny fehezan'ny teny fanalahidy ao amin'io Genesis 9:20 misy ny tantara io dia ilay hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'ny tompo va ary miaina ny mamre zany hatramin'ny androany. Ramatoa Marie Amburger izay servante de l'unité tany amin'ny communauté de Grand Champ no resy lahatra fa misy zazavavy maro tany amin'ny toerana rehetra izay nanaovany tournée tamin'ny mahatompon' ny sekolelady azy tamin'izany fotoana izany. Misy zazavavy maro izay te hanompo an'Andriamanitra sy hanolo-tena ho amin'izany dia nanorina izy ny atao hoe fanolokoloana ny antso ho an'ny zatovavy na faza. Ary tamin'ny taona 1770 tamin'ny synode lehibe fahadimy tamin'ny Fianaratsoa no nanekeny ny FJKM ny fijoroany izany atao hoe faza izany. Tao Marivolanitra tao amin'ny tranon'ny ramatoa Marie Amburger no nanomboana ny fiarahana amin'ny zatovavy vitsivitsy niara-ny aina tao izy ireo nampianarina ny tenin'Andriamanitra no beazina ho amin'ny fanompoana sy ny fanoloran-tena bebe kokoa ary amin'ny fiainam-bavaka ka sehatra isan-karazany no nirosony tao aoriany ny fanofanana azy na fanabeazana azy tao. Nisy niditra ho mpianatra ho mpitandrina, ho mpiomana ho mpitandrina, nisy nanao mpampianatra, nisy nanjary vadina mpitandrina. Fa ny iraisan'izy rehetra dia izao samy nanana anjara fanompoana manokana tao amin'ny fiangonana avokoa izy rehetra rehefa voavolavola ny ramatoa Marie Amburger sy ireo olona izay niara-niasa taminy tao amin'ny fazy. Dia nirosy lalindalina kokoa izany ary nifandray akaiky tamin'ny communauté de Grand Champ izay mpikambana any ramatoa Marie Amburger dia nisy ny atao hoe masera protestanta tamin'izany tany a Suisse izany Grand Champ izany
dia nisy izy ireo zay nifanerasera tonga namangy taty amintsika ary dia nifampizaratra kefa nanofana ary dia nosona tsikelikely tamin'izany nifotokevitra amin'ny fanorenana fikambanany relijiosy atao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ka tsy misy zava-mahagaga tokoa izay tsy hain'ny tompo satria betsaka ny olona no gagagaga hoe fanga misy masera koa ny FJKM kanefa dia tatak'izany ny andohany izy tompoko lava ihany ny tantaraka tsy valapatra amin'izany akory isika fa tamin'ny taona 720 ny synode lehibe tany Fianaratsoa ihany synode lehibe fa 120 no nanekeny ny FJKM ny fijoroan'ny Masera FJKM dia ny fiaraha-miaina ny vehivavy religiose protestante izany ary tamin'ny 720 no nitokanana ny Masera voalohany izany hoe 30 taona izao ny Mamre FJKM 120 no isan'ny Masera voatokana talohan'izao anio zao tamin'ny maly zany dia 120 ny voatokana fa misy an'izy efatra amin'ny rahavavy izay tokanana amin'izao fanompom-pivavahana izao dia 5 zany ireo Masera ao Mamre. Toerana misy ny Masera ankehitriny dia misy vitsivitsy ny eto Ambavahadimitafo izay fobe toerana dia misy trano roa lehibe eto dia ny foibe toerana sy ny Moria eo ambanimbany eo izay toeram-piofanana sy fandraisam-bahiny dia ao koa ny any Orebo any Ambohinaorina Sabotsina Mehana izay toeram-pisindana sy fandraisam-bahiny ary any Zoara antsapanana Andasibe. Ny fiainam-bavaka ataon'ny tsirairay sy iombonana no antom-pisin'ny fiaraha-miainam-bavaka Mamre ary izany no tanterahiny amin'ny alalan'ny asa fanompona sy ny asa fivelomana izany. Ny asa fanompona dia fanehoana eto anivon'izao tontolo izao sy ny fiangonana ny fitiavan'Andriamanitra atao amin'i Jesosy Kristy ka fitoriana any amin'ny fonja no atao amin'izany ary koa fitoriana amin'ireo ankizy izay eo amin'ny manodidina ara-batana mena sakafo izy ireo amin'ny alalan'ny kantine ny fanabeazana azy ara-tsaina sy ara-panahy koa. Fandraisana sy fiainoana ireo olona mila vonjy arak'izay azo atao manao be dia be izany ireo Masera ireo ary isaky ny synode lehibe dia ny Masera MAMRE no manatanteraka sy tompon'andraikitra amin'ny rojom-bavaka mandritra izany synode izany. Raha ny asa fivelomana kosa dia mandray fanampiana avy amin'ireo malala-tanana ny ivelany tokoa ny Masera MAMRE kanefa manana ny asa fivelomana eto toerana izy dia ny zaitra akanjo fanompona tony akanjona etony zao dia Masera nanao azy zaitra akanjo fanompona akanjo mitandrina akanjo midekona akanjo ny mpiandry fa sady mamboly no miompiko ry zareo ary mandray vahiny fandraisam-bahiny dia loharanom-bola anankiray izay sahany ry Masera MAMRE sady asa fanompona no asa fivelomana mandray olo-tokana mandray olona vitsivitsy na maromaro toy ny sampana ao amin'ny fiangonana amin'ny tapakandro na ndray andro na andro vitsivitsy any Oreba any Ambohinaorina no misy toerana izay azona mandray olona hatramin'ny 100 na 100 mahery aza matory satria misy trano azo anatanterahana izany. Toy izao ny voalazan'ny foti-dalàna ny FJKM momba ny fiaraha-miainam-bavaka Mamre ao amin'ny 550 dia misy tahaka izao hoe ny Maseran'ny FJKM dia vehivavy mpandray ny Fanasan'ny Tompo izay mandray fiantsoana mba iompim-piainana ka hifantoka amin'ny fiainam-bavaka eo anivon'ny toeram-panomanana ho Masera FJKM. Manao reto voady telo reto eo amin'ny fanokanana azy izy ireo dia ny voadin'ny fankatoavana, ny voadin'ny fahatsorana ary ny voadin'ny fitovoana. Voadin'ny fankatoavana dia fankatoavana feno ny sitrapon'Andriamanitra RAy izay niantso tamin'ny fahafahana tanteraka. Fankatoavana ny fitsipim-piainan'ny fikambanana, fankatoavana ny lehibe ny fikambanana ary koa fifankatoavana
ao anatin'ny fikambanana. Ny voadin'ny fahatsoram-piainana, fantrana, ny fetren'i Jesosy Kristy no fototra izany. Izy izay na dia Andriamanitra azy, araka ny voalazan'i Paoly eo amin'ny Filipianina 2:9-7 dia nanafoana ny tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo sy nahatongava ny olombelona ary ny fanetretenany sy nanekeny hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Dikan'izany dia fiankinana amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary finiavana iaina amin'ny antonona sy ny sahaza, ny fiafiana aza indraindray fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'ny tompo tokoa. Voadin'ny fitovoana dia ny tsy fanambadiana izany noho ny tompo satria voantso amin'ny fitiavana ny Kristy tsy voazarazara ka tsy te hiraharaha afa-tsy ny an'ny tompo, ary satria manana ny fon'ny Kristy izy dia tsy mitoka-monina fa velona sy tiany mahantra tsy manam-piahy. Tia ireo madiniky ny tompo koa izy ary mikarakara azy ireny. Ny masotsivana izay andraisana ho mpikambana ho Mamre dia tataka izao: vehivavy 20 ka hatramin'ny 30 taona, mpandray ny Fanasan'ny tompo, niveau classe terminale, salama vatana, saina, fanahy, tsy mbola nanambady ary tsy diso fanantenana tamin'ny fiainam-pitiavana. Ary vonona raha teo koa izany tsy hanambady. Vonona iaina ireto antso telo ireto: antso ho amin'ny fiainam-bavaka, antso ho amin'ny fiaraha-miaina amin'ny hafa satria nantsoina hiara-miaina sy iompona ao anatin'ny fahasamihafana, antso ho amin'ny fahadiova-piainana ao anatin'ny tsy fanambadiana. Dingam-piofanana amin'izany dia tsara ho fantatsika koa ry havana fa tahaka izao: voalohany mijery ny fiaraha-miaina mandritra ny volana vitsivitsy aloha, dia ho anareo miteny frantsay dia hoe regardante izany. Faharoa, maniry hiara-miaina ka miverina ary miverina amin'izany raha tapa-kevitra sady eken'ny mpanabe, aspirante izany. Fahatelo, mirotsaka bebe kokoa mandray anjara amin'ny fiaraha-miaina, postulante. Ary fahaefatra, mizatra amin'ny fiaraha-miaina sady zahan-toetra amin'izany, novice. Dia novice izy efatra amin'ny rahavavy talohan'izao ary ankehitriny izy dia hotokanana ho masera. Ka maharitra hatramin'ny 10 taona farafahakeliny ny faharetan'ny fiofanana vao mety ho tonga amin'ny fanokanana anatanterahana izany. Manana mpanolontsaina ry Mamre. Mpanolontsaina no iantsonay ny solon'ny komity izany. Misy pahany amin'ny zavatra mahazatra antsika amin'ny komity fa misy zavatra hafa koa amin'izany. Dia manana olona maro koa izy, ireo azo antsoina hoe personne ressource, olona izay tsara sitrapo, olona izay tia miara-miasa, mifanampy amin'izay ilana azy ataon'ny Mamre. Ka tahak'izay ry havana ny amin'ny Mamre, mialatsinina somary lavalava fa dia izay izany ny farafahakeliny tsara ho fantatsika mikasika ny Mamre. Saotra tompo. Ny hira fifoazana 720 ny andininy voalohany ry havako nataontsika dia roso amin'ny fanokanantsika teny ataon'ny Filohan'ny FJKM, teny ataon'ny Mpihira Mamre. Aorianan'izay dia ny fiarahana fanampin'ny faefatra andininy roa voalohany, aorianan'izay dia ny Fanekena, ary ny tarika antsika amin'ny Vavaka Fangatahana kosa dia Andriamatoa rakoa toy ny indray ny jaona mpitandrina toy ny département tany fiangonana. Vitsy dia roso avy hatrany amin'ny fametraha-tanana, Fandraisana fiangonana an'ireo ao amin'ny fiara-miaina, hira ataon'ny Mamre ary teny ataon'ny voatokana. 720 hira fifoazana andininy voalohany. Love.
Van'Andriamanitra iray dia mivoninahitra ny havana malala amin'ny fifaliana lehibe ny ombolantsika ty fotoana fanokanana Masera andian'ny fahafito atonivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ity, ary dia manantitra ny fiarahabanantsika rehetra sy fisaorana ny amin'ny fanekena hiombona izao antso lehibe izao ry havana malala, ary mitodika sady keo aminareo anatin'ny fiaraha-miaina Mbavaka Mamre izay taniketsa namolavolana azy ireo, ary miara-miasa tamin'ny tompo sy ny fahasoavany azona mamoaka izao vokatra izao ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny filazantsara. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika ry havana malala, ary inganie ny fanokanana toy izao dia mba hamelona ao am-pon'ny vahoaka kristianina FJKM izay somary mikiavivy ihany ny amin'ny fisin'ny fiainana religiosy noho ny tarazo samihafa sy ny antony betsaka moa zany, ka izao fanokanana izao anie hamelona indray ny antso fa fanomezam-pahasoavana teny ilayntsika ry havana malala ny fisin'izany, ary nen'ny vehivavy moa zany zao natao eto ny Masera fa asa roviana reny frera. Nareo momme fa zavatra tena marina zany ry havana malala, fa fanomezam-pahasoavana tena ahafahana mampandroso ny fiangonana ny fisin'ny olona manoka tena. Mahatsiaro izay ambaran'i Paoly manao izay manambady dia miany amin'ny ankonana, izay tsy manambady kosa miany amin'ny tompo. Ary tokony eritreretiny zany ry havana malala, ka izao fotoam-panokanana izao ny hitariany ny fanahy masina antsika ny FJKM manontolo ahita zany lalana izany ho voninahitr'Andriamanitra. Izao any dia hitsangana ny ray aman-dreny araka izay fananokanana azy, hanao ny anjareo manao hoe Tsodranon'ny RAy aman-dreny. Masera RAFARAMALALA Christine, tsodrananao izay fianakaviana amin'izao fanoloran-tenanao izao. Mahereza mitombo be amin'ny asan'ny tompo. Amen. Ray aman-dreny dia misodrano amin'ny Pierrette sy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ry Masera Ramilso Dina Remonde Eliza, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay efa nifidy sy niantsonao, izay ray aman-dreninao sy ny fianakaviana manontolo dia mitsodrananao vita be araka izay tokony izy ao amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy izay efa nekenao. Mahareta hatramin'ny farany, ombanao niny tompo. Amen. Masera minafy elaniony ran'ejanahary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy tsy mpamonjy tianao izay efa niantso sy nifidy anao ho azo mandrakizay, izay piraitam-po aminao ny fianakavianao manontolo dia mitsodrananao efa sy avita be araka ny fony Jesosy Kristy malalanao amin'ny fanompona azy izay efa nekenao. Maharetatra amin'ny farany, fombanao mandrakarivany izy tompo tena tiantsika, matoky izy izay niantso antsika, izy any manefa azy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Saotra Jesosy. Amen. Hiroso amin'ny fanokanana isika riavana. Mangataka anareo efatra mirahavavy hiroso eto aloha eto.
Fara, Pierrette, Dina, Mina. Hoy ny tenin'i Jesoa, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nafohy trano, na rahalahy, na anabavy, na reny, na ray, na zanaka, na tany, noho ny anko sy ny filazantsara, ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao, dia trano sy rahalahy, sy anabavy, sy reny, sy zanaka, sy tany, mba amin'ny fanenjehana, ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Marika 10:20 ka hatramin'ny 30. Noho izany, vonina afohy ny zavatra rehetra noho ny amin'ny Kristy sy ny filazantsara ve ianareo. Hoy koa i Jesoa, raha misy tanaraka ahy, dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany isan'andro ka hanaraka ahy. Fa na iza no tahamonjy ny ainy dia ahavery azy, ary na iza no ahavery ny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara dia hamonjy izany. Marika 5:4-7 sy ny 5:30. Noho izany, vonina handany tenanareo sy hitondra ny azo fijaliana ve ianareo ka hanaraka ny Tompo Jesoa. Hoy Jesoa, aoka ny olona rehetra samy andeha araka izay anjara nomeny Tompo azy sy araka ny antson'Andriamanitra azy avy. Korintianina 1:7-17. Ka misy ionoka izay nanao ny tenany ho ionoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Matio 7:12-12 tapan'ny 2. Noho izany, vonina ny ho tokantena ho an'i Kristy noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ve ianareo. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, izay rehetra nino dia ny iray toerana sady niombonany avokoa ny fananany rehetra, ary namidy ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy, ary dia niray saina isan'andro izy, ka nazotona keo an-kianjan'ny tempolo, ary namaky mofo tao an-trano, ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Nideran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra, ary ny olombonjena dia nanampiany Tompo isan'andro ho isan'izy ireo. Asan'ny Apostolika 2:4-7 ka hatramin'ny 17. Noho izany, vonina iaina ny fiainany relijiosy ato amin'ny fiaraha-miaina Mamre FJKM amin'ny alalan'ny fiainana ny fananana iombonana ve ianareo. Mangataka firana fanampiny Hira faefatra ny firana fanampiny ny andiny voalohany sy ny faharoa.
RAFARAMALALA Christine. Ekenao ve mianotra ny tenanao manontolo ho an'ny Tompo. Ekenao ve miaina ny firaisan-tsaina ary firaisan-tanahy eo anivy fiaraha-miaina ka haneo izany amin'ny fanazana ny hevitra tapaka sy ny fankatoavana ny Mpiandraikitra. Ekenao ve mitoetra amin'ny fitovona mba haneo teny ny fitiavany Kristy sy vonona tanteraka amin'ny Fankonan'ny RAy. Nony amin'ny Kristy sy ny filazantsara. Izao RAFARAMALALA Christine dia manaiky manolotra ny tenako ho an'ny Tompo amin'ny antso maha-relijiosy. Manaiky aina atao amin'ny fiaraha-miaina Mbavaka Mamre FJKM ny voadin'ny fankatoavana, ny fitovona ary ny fahatsoram-piainana. Manaiky aina ny fiainam-bavaka izay antso fototra na ANDRIAMAHAZOSOA Tompo any Mamre. Ny herin'Andriamanitra RAy sy zanaka ary fanahy masina no iankinako ady natanterahako izany fanekena izany. Efa nandrianao ny Tompo, Andriamanitra RAy sy ny zanaka ary ny fanahy masina ne hanampy anao hanatanterahanao izany fanekenao izany. RAFARAMALALA Christine, ho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny RAy sy ny zanaka ary fanahy masina no anofananay anao ho Masera ataon'ny Fiarahabana Mamre FJKM. Fombanao any Tompo. Ao ka tsisy olona hanao finifinanao no miakamboranao fa ao ka ho tonga fianarana ho an'iny ianao amin'ny teny, amin'ny fitondran-teny, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fandraisana. Aza mitambina ny fametraha-tanana izay eo anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy fametraha-tanana ny olona. Nao anaka, dia ao ka iahera fahasambana izay ao Kristy Jesosy. Kandray ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany, fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miainanao. Eo amin'ny fanahinao ny Tompo. Amen. Samihafa. RAZAZAROHAVANA Pierrette. Ekenao ve mianotra ny tenanao manontolo ho an'ny Tompo. Ekeko tompoko. Ekenao ve miaina ny firaisan-tsaina ary firaisan-tanahy eo anivy fiaraha-miaina ka haneo izany amin'ny fanajana ny hevitra tapaka sy ny fankatoavana ny Mpiandraikitra. Ekeko tompoko. Ekenao ve mitoetra amin'ny fitovona mba haneo teny ny fitiavany Kristy sy ho vonona tanteraka amin'ny Fankonan'ny RAY. Ekeko tompoko. Ekenao ve miaina ny fiainam-bavy Masera MAMRE izay antso fototra na lehibe tompony Mamre. Ekeko tompoko. Ao ka ianao manao ny fanekenao eto anaten'Andriamanitra sy ny fiangonana ary ny fikambanana amin'ny Vaovao ataonao. Noho ny amin'ny Kristy sy ny filazantsara, izao RAZAZAROHAVANA Pierrette dia manaiky hanolotra ny tenako ho an'ny Tompo amin'ny antso maha-relijiosy.
manaiky aina ato amin'ny Fiarahabana Ambavaka Mamre FJKM ny voajany fankatsoavana, ny fitovoana ary ny fahatsoram-piainana. Manaiky aina ny fiainam-bavaka izay antofototra nany ANDRIAMAHAZOSOA Tompo Mamre. Ny herin'Andriamanitra RAy sy zanaka ary fanahy masina no iankinako hanatanterahako izany fanekena izany. Efa mandehanao ny Andriamanitra RAy sy ny zanaka ary ny fanahy masina ny hanampy anao hanatanteranao izany fanekena izany. Razazarotavana Pierrette, izany fanekena nataonao teo izany. Dia amin'ny anaran'ny RAy sy ny zanaka ny fanahy masina no anofananay anao ho Masera MAMRE Ambavaka Fangatahana fombanao any. Aoka sy solonanao tsinotsinonanao no miatandranao fa aoka ho tonga fianaranao Ammi ianao amin'ny Teny, amin'ny Fanekena, amin'ny Mpihira, amin'ny Hira, amin'ny Vaovao. Aza tsy mitandrina ny fametraha-tanana ireo anatinao izay mihinanao tamin'ny faminaniana sy ny fametraha-tanana. Hainao anaka, dia aoka iahery amin'ny fahasoavana azy eo amin'ny mandray ny tenanao sy ny fampianaranao ka maharitra amin'izany. Fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay ilainao. Ho amin'ny fanahinao ny Tompo Ammi tsangana fombanao. Raha dina Raymond Elizabeth. Ekenao ve ny hanomboka ny tenanao manontolo ho amin'ny Tompo? Ekeko tompoko. Ekenao ve ny aina ny firaisampo, firaisan-tsaina ary firaisan-fanahy eo anivon'ny fiarahan'ny aina ka ny izany amin'ny fanazana ny hevitra tapaka sy ny fankatoavana ny Mpiandraikitra? Ekeko tompoko. Ekeko tompoko. Ekenao ve ny aina ny fiainam-bavaka ny Masera MAMRE izay manomboka ny Mamre? Ekeko tompoko. Aoka any ianao hanao ny fanekenao eken'Andriamanitra sy ny fiangonana ary ny fitaovana amin'ny voalohany. Noho ny amin'ny Kristy sy ny filazantsara, izao raha milisodina Raymond dia manaiky hanolotra ny tenako ho an'ny Tompo amin'ny antso marelijiosy. Manaiky iaina atao amin'ny Fiarahabana Ambavaka Mamre FJKM ny voadiny fankatoavana, ny fitovoana ary ny fahatsoram-piainana. Manaiky iaina ny fiainam-bavaka izay antso fototra nany ANDRIAMAHAZOSOA Tompo Mamre, ny herin'Andriamanitra RAy sy ny zanaka ary ny fanahy masina no iankinako hatanterahako izany fanekena izany.
Ekeko Tompo. Ekeko Tompo. Ekeko Tompo. Ekeko Tompo. Noho ny amin'ny Kristy sy ny filazantsara izao randrian-janahary mihinafelany ony dia manaiky hanolotra ny tenako an'ny Tompo amin'ny antso mahareliziozy manaiky iaina atao amin'ny fiaramiana Ambavaka Mamre FJKM ny voadiny fankatoavana ny fitovoana ary ny fahatsoram-piainana manaiky iaina amin'ny fiainam-bavaka izay antso fototra na ny endren'ny Tompo an'ny Mamre ny herin'Andriamanitra RAy sy ny zanaka ary ny fanahy masina no iankinako anatanterahako izany fanekena izany. Mivavaka izao. Mivavaka isika. Soranay ny teninao Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy teny tonga nofokana taminay. Lazanao hoe ray masino terizy ireo minaranao izay menao ahy. Mba ho ray ihany izy tahaka ny maray antsika. Vavaka nataonao izany Jesosy. Vavaka ihany koa izay amin'izao fanokanana izao. Midera sy misaotranao izay Tompo Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino. Ny amin'ny antsona manokana amin'ireto Masera mpanomponao ireto. RAFARAMALALA Christine, RAZAZAROHAVANA Pierrette, RAMILSOA Raymond Elza, randrian-janahary minafelany ony. Midera sy misaotranao izahay Andriamanitro. Ho ny amin'ny asanao magaga ka nanekeny tsiraray avy nanolotra ny tenany mandrakizay ho anao amin'ity anio ity. Ray masino tirizy ireo amin'ny anaranao. Ianao Jesosy Kristy ny antso azy ireo manamasina azy. Ka azony tsiraray miaina tanteraka amin'ny fahamasina ny tenany amin'ny Masera voatokana azy. Jesosy, talao ny fanampianao ny tsiraray izahay, ka azony manatanteraka tsaka sy andavany araka ny sitraponao, reo antso fototra ny antsonao azy, dia ny fiainam-bavaka, fiaramiaina miaraka amin'ireo ravaviny ary ny fitovona masina izay nehony ny tsiraray ny fanjakanao. Ianao Jesosy Kristy ilay mpankatony rainao, naoko banjiny mandrakariva, ka azony mitozo amin'ny fankatoavany anao sy ny fifankatoavan'ny mpirahavavy. Fahatsonao Jesosy Kristy araka ny tena hoe fa ny zanak'olona tsy mba manana izay petrahany lohany. Koa izany fahatsonao izany Jesosy lalam-piainany nofidiny tsiraray aby, ka hitiny miaina ny voadiny fantrana. Fotoso ny fitiavanao sy ny fanetretenanao ny tsiraray Jesosy Kristy zoko sy mpamonjy anay eo. Azony izy efatra amin'ny rahavavy reto, manatanteraka mpitiavana sy ampanetretena, ireo fanekena sy ireo voady nataony teo anatrehanao sy ny fiangonanao. Ny herinao rery ihany Jesosy Kristy Tompo, no antoka sy tokonay amin'izao fanatanterahana amin'ny fanoratena mandrakizay
ataon'izy ireo evatra amin'ny rahavavy ho anao izao. Fanamasono terizy izy ireo, fanamasono amasino izy ireo, fanamasono tario izy ireo ho amin'ny voninahitra ao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, sy mpamonjy anay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana ianareo efatra amin'ny rahavavy kosa mbola mitoerana. Ho mariky ny fahavitanareo ny voady teto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ary amin'ny maha masera voatokana anareo dia atolotra anareo ny peratra izay ahatsiarovanareo ny fanekena nataonareo. Hira ny Mamre izao.
dia mandray ny teninareo izay voatokana izany sika izao. Hivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay eo, misaotra sy mankasitraka anao izahay tamin'ny fahatanterahany fotoana nanokanana anay efatra amin'ny rahavavy ho masera eto anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ny fiombonam-pifaliana niaraka tamin'ny vahoakanao ny amin'izany fanoloran-tena izany. Ombao ny fahasoavanao ny mpanomponao amin'ny fitondrana ny teny fisaorana fa avy taminao izany kodera laza no atolotra ianao Andriamanitra RAy zanaka fanamasina. Amen. Ny anaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra rain'ny Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy antsika atao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-pana rehetra any an-danitra araka ny fidianany antsika atao aminy. Fony tsy mbola ary ny fandroana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika mba ho azy. Amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay ankasitrahan'ny fony ho fideran'ny voninahitry ny fahasoavana izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Efesiana 2:1-7 Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, nindraminay io tenin'ny Apôstôly Paoly ho an'ny mpino tao Efesosy io, entinay isaorana an'Andriamanitra izay fototra na atotosana izao fanokanana izao ary hanomezam-boninahitra azy no fitiavany antsika. Ary izany ihany koa no entinay hanehoana ny teny fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra tonga manatrika etony. Solo tena ihany izahay mitondra ny teny fisaorana avy aminay efatra amin'ny rahavavy vao notokanana. Koa teny nampitondraina koa manao azafady indrindra raha hiteny eo anatrehanareo zoky ray aman-dreny ity zandry mipadapata fiteny. Fifaliana ho anay efatra amin'ny rahavavy sy ny mpiara-miana manontolo ny maneho fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra vondrolanona nanotrona izao fanompopo vavahana fanokanana izao. Isaorana ny Andriamanitra Tompo RAy zanaka fanamasina nomba antsika rehetra niara-ny ombom-po sy fifaliana tamin'izao fanompopo vavahana izao. Isaorana ianao Dokotera Irako ANDRIAMAHAZOSOA Ammi mpitandrina izay Filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sady ray aman-dReny Fian'ny fikambanana Fiarahabana Ambavaka Mamre FJKM nitarika amin'ny fanokanana sy ramatovadina. Maro ny andraikitra goavany antsoroanao sy ny fanomanana synodina lehibe izay ho tanterahana amin'ny volana hitsidikirika nefa tsy nataonao ambanin-javatra izao fotoana izao. Ao koa ianareo birao mpiandraikitra fohibe sy ianareo mpiandraikitra fohibe tonga manatrika. Tsy havana amin'izany ianareo ravitra fanatanteraka izay tarehin'Andriamatora kotony Renjona mpitandrina toniny departementan fiangonana sy ianareo tony departementan sekoly sy ny departementan mpiasa sy ny vola. Tolorana fisaorana ianareo président synodaly ary ianareo mpitandrina rehetra nanohina ny fanasana. Tolorana fisaorana ianareo mpanolotsaina mamre izay tarihan'ny folo Ramatoa be mily ivety mpitandrina, Ramatoa aingo mampiana volana soa mpitandrina, Ramatoa razafy arivony Charloreline mpitandrina, Andriamatoa rakotobe rajaomanjato dodahery soa mpitandrina, Andriamatoa razafy matratra William mpitandrina, Andriamatoa rakotona valina maholy mpitandrina, Andriamatoa rakoto zavy solofiniana mpitandrina ary Andriamatoa randrianary soanay mpitandrina. Isaorana ianareo rehetra izay nanatotosa tamin'ny mpitiavana ny fanompopo vavahana ary ao ihany koa ny fiangonana eto Ambavahadimitafo sy ny AMbohinaorina napetrahany sy nandrafaka izany tamin'ny Irako.
misaotra anao dokotera Randrianarivony Lalatina Davidson izay namorona ny Hira faneva. Misaotra anareo rehetra nanoana ara-pitaovana, ara-bola, fa indrindra ianareo nitrotram-bavaka anay sy izao fotoana izao. Isaorana sy ankasitrahana ianareo religiosy rehetra avy any amin'ny fiangonana rahavavy, avy eto an-toerana izay nanao tolo-tanana tamin'ny fampiofanana sy ny fiara-miasa tamin'ny mpitiavana. Ary ao ihany koa ireo religiosy avy any ivelany izay inonay fa miompo amam-pana amintsika tamin'ity an'ity izy ireo, na dia tsy manatrika eto azy no ny toe-javatra misy eto an-toerana sy maneran-tany. Isaorana ianareo fiangonana sy ny fianakaviana nipoirana nanome alalana anay amaly ny antson'ny Tompo, ary ianareo vavy rehetra ao amin'ny fikambanana fiaramiana Ambavaka Mamre FJKM nanoana anay tamin'ny lafy rehetra. Ao ianao Masera MAMRE Angeline izay tompon'andraikitra voalohany nanolokolo sy nanabe anay. Isaorana ianareo fiangonana, ianareo tapaka sy namana, ianareo vahoakan'Andriamanitra rehetra tonga nanotrona, mankatelina sy mankasitraka indrindra. Ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo, ampitombo sy ampaharitra anareo amin'ny finoana sy ny fitiavana izay efa nasehonareo taminay. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka anadio ny soa nataonareo taminay. Misaotra indrindra tompoko an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Mandra-panamboatra ny tompon'andraikitra ny micro tsy riavako a dia misy fandaminana izay tsara ho fantatritsika mialohan'ny ambonantsika amin'izao fanasana masina izao. Ny voalohany riavako a isika mpandray fanasan'ny tompo rehetra dia tsy mihetsika amin'ny toerana izay misy antsika. Ny faharoa, rehefa tonga ny fotoana izay izarana ny mofo sy ny kapoka dia ny diakona no manolotra an'izany amintsika. Izy ireo no manolotra izany amintsika, ary ao anatin'izany fizarana ny mofo sy ny kapoka izany ihany koa dia feon'ny zava-maneno malefaka no tendrena fa tsy mihira kory isika.
ho fimanantsika ry havako dia ataontsika ny hira 5:500 ny andininy voalohany ihany. Manoloanatsika ry havana izao fanasana masina izao marika sy famatahana ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny elikita maso sy azo tsapahitana izany ho asa natao amin'ny tompony fotsika hiara-mitsangana anareo. Hoy ny soratra masina hoe sambatra izay nantsoinao amin'ny fanasana dia ny fampakaram-badiny ny zanak'ondry. Amen. Aoriana ny vavaka dia toizantsika vetrany amin'ny atema voalohany. Iombona ny vavaka isika rehetra. Fantatray fa tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao, ry Jesu Kristy mpamonjy anay io. Anao avokoa ny fahefana rehetra, na any an-danitra na ny ety ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza anao sy manome voninahitra anao, isan'andro isan'andro, ny anjery tsimbalinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora, ary ireo olom-bavitra efa neloa lalana anay sambatra any aminao. Ka velao ireo tompo ny feonay, iombona ny feon'izy ireo, anandratra anao amin'ny voninahitra ao, andrandatra amin'ny fanjakanao amin'ny fihobiana hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniko ny voninahitra ao ny tany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havako enotsika ankehitriny ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'ny alin'enjana madiana azy dia nandray ny mofo, ary efa nisaotra izy dia novakenika ho izy raiso hany. Ity ny tena koa izay mianao anareo, izao nataovy io fahatserovana. Erak'izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia hoy izy, misy toa amin'ny tena ireo rehetra fa ity Irako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao natao ho fahatserovana ahy. Naovinanao misotra nareo, fa naovinanareo ny mihinana mitony mofo itony sy misotra amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Iombona ny vavaka isika rehetra. Ry tompo ray any an-danitra, indreto izay manao etanatrehanao ny fahatserovana amin'ny fahatongavany zanaka olona, ny fijaliana, ny fahafatesana, fitsanganana avy amin'ny terany maty, ary ny fiakaran'ny tamboninaatra sy ny fonany mandrakizay. Ary miandry sy mitalao ny fiverenana izahay, ka mba fenoa ny voninahitra ao ny fanaty-pisoranay Andriamanitra. Dia tahiry mba ho tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ekeo ho endrik'ilay fanatitra toka sy tanteraka izay naterina Andriamanitra hamonjy ao anay teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ny Andriamanitra mpamonjy sy mpanjakanay. Teo indrindra ianao Jesosy, no nivavaka sy nampahery anay nanao hoe
raha io mamelany elo ny fahatsy fantany izay ataony. Lazaiko aminao marina tokoa, anio ny eonanao amiko amin'ny paradisy. Raha vehivavy, indro ny zanakao, indro ny reninao. Andriamanitro, nahoana dia mahafoy ahy ianao. Mangetaeta aho, vita raiko eo an-tananao natolotro ny fanahiko. Ry tompo ray any an-damitro, aokary asa ny fananao masina, ka masino ny mofo mba hanambarany tenan'i Jesosy Kristy. Amasino ny kapoaka mba hanambarany ran'i Jesosy Kristy tomponay. Dia asa aminay rehetra ny fananao masina, mba hatsiarovanay ho tafa ray marina tokoa ao amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay, eo ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fananao masina no naharianao, hamelomanao, hanamasinanao, ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra. Mianoa anay ry Andriamanitra totoa no ny fitiavanao sy ny famiraponao ao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatahana izany. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia faraisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika. Satria afaka io iray ihany ny mofo, sika rehetra na dia maro aza, ny tena iray ihany tokoa ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka misaran'izay soratsika dia amin'ny firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika dia ny ranon'ny fanekena vaovao izay fanalatsany ho antsika rehetra. Eo anatrehan'izany fitiavan'Andriamanitra izany ry havako, dia mahatsiaro ny tsy fahatanterahantsika isika. Andeha isika iombona amin'ny vavaka fanetretena manao hoe izay rehetra te hanatona ny tompo ry havako, dia tsy mba misy olava mihitsy. Koa Jesosy tompontsika, andeha fe voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Ary entoka azarao ny mpifaliana amin'ny mpianakavin'ny finoana. Ao anatin'ny feon-java-maneno ry havako, mitondran'ny diakonina eny amintsika eny ny mofo sy ny kapoaka, ary isika paray ny fanasan'ny tompo kosa hitsangana.
Miara-mitsangana ianareo ry havako. Hoy Jesosy tompontsika, raiso hany ity ny tenako izay bera ho anareo, izay natao fahatsiarovana naovinanao vina no mihinana ianareo ary misaora amponareo. Ho ihany Jesosy Kristy, fotoana rehetra ity fa ity no Irako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-kelo. Izao no atao fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Misaotra indrindra ry tompo tianay io, fa tsy dioso anjara tamin'ny fahasoavanao izahay. Ko indretra izay tompo maneho ny fahavononana, hanompo sy hanome voninahitra anao amin'ny androm-piainanay manontolo, hiaina sy hivelona amin'ny fahamasinana, hitoetra ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana, fa indrindra hiezaka hiatsara mandrakariva sy hanatsara ny fifandraisanay aminao sy amin'ny mpiara-belona amin'ny androm-piainanay. Koa izao fiambonana masina izao tokoa ny tompo, ho tanteraka mandrakariva sy mandrakizay. Koa izany ny saorana ianao tompo miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe: saoran'i Jehovah ary fanahy, azy rehetra atao anatika misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahy, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsidina ny andavaka, izay manarona fandrampo sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahamarinanao nodina itony an'ny voromahery. Amen. Izao no afatra ho asika rehetra izay niombona tamin'izao fanompoana masina izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery-kosa, hielatra ny akarany tahaka amin'ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Petraka ianareo rehetra. Tonga eo amin'ny fotoana izay anatanterahany rakitra isika ry havako. Toy izao no fomba azahoantsika manatanteraka izany. Rakitra izay entiny ety amin'ny alitara notanterahantsika amin'izao anio izao. Ao anatin'ny fanatanterantsika ny rakitra ihany koa no hanolorantsika ny tsodrano sy ny firaritsoa ho azy efatra amin'ny rahavavy. Ao anatin'izany fandehanantsika ety amin'ny alitara izany ihany koa mamerenantsika ny kapoka avy niombonatsika latabatra tamin'ny tompo.
tsarovy ry avako fa zay manome ampifaliana no tian'Andriamanitra. Ny Antoko Mpihira antsana Ambavahadimitafo miaraka amin'ny Antoko Mpihira avy any amin'ny FJKM Ambonahorina mifarimbona no fantanterantsika izany rakitra izany. Azafadoko mba misy fandaminana kely eo amin'ny fanaterana ny rakitra sady hoentsika ety anoloana le kapoaka dia efa misy malay azy ato amin'ny ilany sy ato amin'ny ilany ato. Saotany eo tompoko.
mialohan'ny anolorantsika nyrakitra riavako dia misy fandaminana vitsivitsy reto izay tiana ampitaina amintsika mpiara-mivavaka. Aorinan'ny fanolorana ny rakitra no anoloran'ny ray aman-dreny Filohan'ny FJKM amintsika ny Tsodrano, ary aorinan'ny Tsodrano kosa dia ny antema fahenina ambin'ny folo no maranantsika ny fiara-mivavaka petrakitsika manantanteraka ny Trinité masina aorinan'izay dia roso amin'ny fakahatsara. Ny fotoana moa fiampitsimbinana ihany riavako, ary reto ray aman-drenitsika reto mbola maro mety tsy andraikitra sahaniny amin'ny tean'io ity, ka ny ampahany amin'ny fakahatsara no ataontsika eto rehefa vita ny fotoana rehetra mbola afaka miverina makasary ihany ny zanaka manjafy rehetra orinan'izay. Ka ny alaina sary voalohany zany dia izy efatra mirahavavy. Aorinan'izay izy efatra mirahavavy miaraka amin'ireo mpanokana. Aorinan'izay izy efatra mirahavavy miaraka amin'ny tompon'anjara sy anareo masera rahavaviny. Hatreo angambany riavaka nanaovantsika azy amin'ny tian'io ity, fa rehefa vita ny fotoana rehetrarehetra mbola afaka miverina eto sika, mbola miara-makasary eto isika rehetra. Vita zay fakatsara zay dia mirafy sika eny ambaravarana dia izy vatomamy izay ho zaraina amintsika rehetra. Dia iombonana riavana amin'ny fisaorana efa nataony izy efatra mirahavavy teo, ny tompo sy ny fiadanany tokoa mba antsika rehetra amin'ny zara fanompoana ny antsoan'ny tompo antsika na ny anio ny any am-pitso indrindra ny mandrakizay. Ny hira ry tompo ny arena no ataontsika riavana, fanolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra, fa fanolorana ny rakitra ihany koa. Aorinan'izay dia ny ray aman-dreny no hanolotra ny Tsodrano amintsika. Iara-mitsangana ianareo riavako. Atuluta yanawiza barai sukata yiuna Raison'ny finoana ravina malala zao tsodrana tolotra ho anao aminaran'ny tompo izao. Ka Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina nareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Isaurana Jehovah tumpuna, Isaurana Andriamanitra, fametraha-tanana ni tumpuna, panjakati pamindrafo terana iana. Isaurana fabefiantra iana panjaka befity. Isaurana ni tumpuna. Isaurana ni tumpuna. Gitani yatim mandrai fitahian nilaan dicari mamoka nisum kami esetoko nifukatatsa Jehova
Situamana ambinana Terana de andarana wandri Malita yefali isa ayi Manoli iranam Isaranam Isaranam Andriyanana arina Panzaka bepiti Teraina niyandarana Wandriya malitam Ayefali isa haiza Manali hiranam Isaranam Isaranam Andriyanana arina Panzaka bepiti Isarana Isarana Jevam Patumpunam Isarana Isarana Yandiyamanitam Fabefitim Litumpunam Panzakati Pamindrafu Teraina Yanam Isarana Isam Isarana Isam Fabefianta Yana Panzaka Befitim Isarana Isarana Litumpunam Isarana Isarana Ipetrahary malala dia mivavah mankiny. Apetrao eo amin'ny tompo ny fiainanao, andehananao amin'ny fahamasinana ny fahatokiana.